tokoa amintsika io fa tsy mahazo manoko tototsika apartao zany zao fe zao vao teo nisy ny antso avy amin'ny faratsio de fa naparitaka zay hoe aingana ny fanatonatsika ny birapoky tany rehetrarehetra vao teo nisy ny antso tamin'ny mananara manambolosy sadakatry ndaotsika miazakazaka vao teo nisy ny antso akoa tany sasinaka manakara misy an'izany sasinaka zany ndao miazakazaka angansika de apartao zay fa maika de maika de maika de maika ny afahantsika rehetra misoratra anarana ao anatin'ny lisitra mifidy mba tsy ny mpanala bato mba tsy ny mpanodikodi-pifidianana reo mpanao corruption électorale anao anjaka fa ny olona tena olom-pirenena manana ny safidiny zay no aneo safidiny amin'ny novembre 2023 ty fanamafisany zay zahatra tenako zay fa mbola iseseto daholy ny fikambanana ny antoko politika zay miara-dalana amitsika ny député ihany ko mbola iseseto ihany ko anao an'izay fanetana an'izay fa amafisany zay etona vakiko reto message reto aloha satria misy afatra avany amitsika zany salama ozy izy même ny aty aminay tsy mandray olona ny fokotany fa avinavina anao ataony de rehefa mandefa nytony message tony isika anatin'le 34 de asivo ny anaratsika asio ny anaratsika zany de le fokotany misy atsika de ho resahany eto zany ay zany fokotany miavinaviny zany fa raisy ny olona ay salama tokony avelona ny polisy miandro amin'ny sampanana ara-malagasy manotry manjaka ozy amin'ny alina misy afatra manaoana faniry sy député Rambosalama tena tsara nama misaotra tena tiako ny mieno anareo sady miasa ato mieno mafinaritra de makasitraka fa tsy napetraka ao le anaranao de zay fotsiny indro kely miaraba tompoko ny varane zao raha makaluka na dista de fa 513 ariary ny kilao mafy be mihitsy ane zany tena mahatsapy izany ve ilay malagasy sa miakabary aloha dia tsy de mitarainy ny tokony atao an-tsaina efa dia tsy misy entana midina izantsony zao ny katsaka moa dia tsy nidina itsony ny vidina monsieur Lanto Belanitra miaraba Lanto bonjour atovy kokoa zay ozy izy aty aparafara vola aty sady mitondra ny teny fampiononina satria ohatra ny nisy fahoriana atao amin'ny député Rabekijana tam'izay salama faniry ozy izy mba resao marina rapitsy hoe ny karama amin'ny filoham-pirenena marina ve tena zarainy isaparitra nampanantena zany le filoham-pirenena ary tena ohatrinina marina ny karamany Olivier avy tsy didy no nanoratra izany tamitsika lasa fampiasonana fotsiny izy salama miara-manonja tsetsatsiaritra ozy izy ilaina fitandremana ho an'izay tsy mahalala zany hoe 20% ny vatony ka 10 iny ty raha 20% ny vatony iny ty ka 10% ozy izy rajoela ka misy logiciel ampiasaina ka misitona tsy kelikely automatique ny 30% vato ka lasa 50% ndray no lasa 80% eny itsika moa zany mame foany tsika zany le mety olana samy hafa any amin'le resaka indrindran-dambaiko ndray na logiciel io fanangatahantsika foany io ataovy lay audit masim-bahoaka amin'ty logiciel ho ampiasaina aty maromaro aty Atsiradava Atsiratenina Savona ary Andramena Andelamena fanaovana hazo palisandra tatatatata de resahany ato izy tsy latsaky ny olona folo ozy izy isan'andro mitatitra mandeha Andelamena efa hatram'izay grave zany de meny ato mombamomba l'izy fa ty zany anaovana fitrandram-bavao ty salama mijery même zay zao de tena faly be mihitsy miaraba ny député Rambosalama ilaina misy le masisika amin'ny fanetana ohatran'izay mba ho taitaitra ny vahoaka fa ohatrany hoe reraka ny rotorotom-piainana dia tsy mivaky loha makanareo foana izay tsy maintsy mivakiko ny député Rambosalama satria misy afatry ny olom-pirenena de ao anatin'izay afatry ny olom-pirenena izay ihany ko zany no betsaka ny fanahina satria raha message aty aloha zany marobe sy ny MP mikasika indrindra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena ihany ko satria vao tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nanambarany hevy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena satria ianareo solombavambaoaka moa député Rambosalama tamin'ny resaka fitsipahapitiko isan'iny de mbola nandefa taratasy ihany fandroany tany amin'ny ACDTED hoe hamarino raha mifanaraka
amin'ny lalam-panorenana reny trangajavatra ireny. De ny ACDD rehefa mivory de naka délibération dia avy eo nandefa requête nakany ny ACC satria ny ACDD moa zany mazava ho azy dia afaka misaisira ny sy manontany ny ACC. De mivaly tenin'ny ACC de hoe ny resaka empêchement définitif amin'ny filohan'ny république irrecevable. Ny fanambarana nataon'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena io izy ny demande ny président ny ACDD izy mikasika indrindra ny contrôle de constitutionnalité amin'ny déclaration nataon'ny présidente ny assemblée nationale sy membre amin'ny bureau permanent de recevable azo ndraisina. De fahatelo ny déclaration fanambarana io izy ndraisany io numéro 312-AN/P/2022 tamin'ny 20 décembre 2024 nataon'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena sy ny birao maritra dia conforme amin'ny constitution. Zay zany nivaly tenin'ny ACC. Zany hoe zay zany ara-dalàna daholo zany nataon'ny tao Tsimbazaza tamin'iny fanambarana adevitra be iny nanatsara na n'ilay motion de censure. Lay fitsabahan'ny filohan'ny république ka nangatahany teo anivon'ny ACDD zay niainga avy tamin'ny article 49 fa tsy tokony hidiran'ny filohan'ny république andrarahana toko sy ndrarahana fikambanana kanefa nampanatsony tany amin'ny arena. Nisy olombamboka nanatsara na n'ilay motion de censure zany. Fa hoy izy ny teo anivon'ny ACC la demande du président du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit en ce qui concerne la constatation de la violation de l'article 49 alinéa 1er de la Constitution et en application de l'alinéa 2 du dit article tendant en l'empêchement définitif du président de la République est irrécevable. Dia zao tsika raha mbola mijery ny zava-misy ataon'le filohan'ny république vao mainka mandeha malalaka izy amina orangisation eraky ny tapin-tanety. Polo orange, kiraro orange, pataloha orange. Mitovy amilay organisation ataon'le TGV, ato aoriana misy TGV manao orange, ato aoriana miaraka amin'ny samboady. Hatramin'ny gouverneur za manao solomaso hitantsika zany, filohan'ny république manao pataloha orange. Koleran'le IRD nge le orange sy le TGV. Misy an'le gouverneur membo manao TGV mihitsy ao faly alefaso. Zany hoe efa nomen'lay ACC alalana mazava tsara le filohan'ny république anitsakitsaka lalam-panorenana lazainy fa irrecevable lay fidiran'lay filoham-pirenena tamin'ny fampitsarana an'le motion de censure alinéa 1 la alinéa 2 ndresahany am'zany vakitsika lizy faly azafady le andiny fa 720 amin'ny lalam-panorenana de raisiny député Rambosalama am'izay. Ny asa filohan'ny république de tsy azo aprafesana amina asa panjakana na voafidim-bahoaka, asa mandrara hafa, asa ao anatin'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahana ndraikitra eo anivon'ny fikambanana mpivavahana. Inona ataon'ny filohan'ny république tantoliary na any am'izay naliany retretrany efa asana politika mialohan'le filohan'ny république ho avy antoliary le secrétaire national an'le antokony TGV antoliary le ministre teo aloha mamoro ny structure TGV miaraka amin'ny ministre ny fanatanjahantena am'izao fotoana zao, miaraka amin'ny gouverneur, miaraka amin'ny sénateur, rafitra TGV daholo miaraka manao an'le asa. Le filohan'ny république tsy haintsony volan'le TGV sa volam-panjakana nampiasaina ao anatin'izany. Liquide solaire orange lokon'le TGV hatramina koveta ny saosy ny sisa marina fa misy an'ny UNICEF fa mahavarina atsika ihany de toizatsika amin'ny alinéa 2 lizy faly azafady de tonga de raisin'ny député Rambosalama fomba fijeriny an'iny. Zay rehetra fandikana ozy izy ireo fepetra voalaza ny andininy ity vao maro ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ACC zany raha mato présidente fa tsy ACZ dia zaro antony amin'ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny république ety ambany izy tonga de mazava tsara constitue un motif d'empêchement définitif du président de la république. Tsy miresaka ACZ mihitsy ato fa ACC. Zao ny zavatra misy eto amin'ny firenena de ozy le ACC mpiampina an'le lalam-panorenana. Irrecevable la requête napetraky ny ACDD. Kinona ny antenaina ntsony amin'le ACC zany.
efa mazava tsara fa natsona tany amin'ny arena nampitomany filohan'ny ateny meram-pirenena ahoana ny fomba apitsara exécutif mitsavaka aty amin'ny législatif aiza ny séparation de pouvoir aiza ny fiainana tokotoko manana ny libertény kanefa de nitsapahana any atokantrano lay filohan'ny repoblika mihitsy ny nanaovana azy arena azy io na tiana na tsy tiana zany zava-misy deputé-Ramboasalama raha iny article 49 nyseo amin'ny nation teo iny amin'ny lalam-panorenana fanira dia vona vitany atao hoe fianianana amafiloham-pirenena azy ny mpitondra azy am'izao fotoana zao a de tokony efa nametra am-pielana tsy ho lehibe any antoko TGV intsony sy tsy ho lehibe any plateforme IRD zany hoe efa ray aman-dreniny vahoaka ray mantolo izy zany na ho an'ny fidy azy na tsy mifidy azy ray aman-dreniny vahoaka malagasy a de tokony tsy anana an'izay firiana politique zay raha tiany iny article 49 ao anatin'ny lalam-panorenana iny a no jerena ny zava-nisy anefa de hatram'izao efa ao anatin'ny efa taona mbola tsy nanao zany fametraha-pialana tsy ho lehibe ny atoko zany misitsy io filoha pirenena am'izao fotoana zao io ary ireny fanaovana akanjo fitondrana ny lokona akanjo anaovan'ny filoham-pirenena ireny a de mbola mampiseho foana fa hoe izahay ato amin'ny TGV mbola anay ny filoham-pirenena fa tsy mitana zany atao hoe filoha malagasy azy zany a filohan'ny vahoaka malagasy ray mantolo azy zany a ary tokony hijery izay tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra hitovezany rehetrarehetra fa tsy hijerena tokony olona na tsy hijerena toko politika ny tsanaovan'ny filoham-pirenena zany fialany zany de efa fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary tokony ho fantatry ny fitsaran'avy mba lalam-panorenana zany a ary tokony tsy hitanila am'zany ny fitsaran'avy mba lalam-panorenana fa ny problème matsy de zao raha sivy ny mpitsara avo ao amin'ny lalam-panorenana io a de ozy ah hoe 99% an'io dia ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao no nametraka azy amin'ny alalan'ny fividianana misy hoe consigne de vote izany a ho an'ny antoko satria zaro maronisa ao amin'ny anteny mera pirenena ary zareo no maronisa ao amin'ny anteny meran-doha olona avy eo ny filoham-pirenena mbola manana quota ihany ko raha zay ny tenenina azy amy teny frantsay manendry olona ho ao amin'ny fitsaran'avy mba lalam-panorenana dia rehefa jerena zany ho averiko de ty fitsaran'avy mba ny lalam-panorenana tya dia tsisy inona azo antenaina amin'io satria 99% an'io a dia olony antoko TGV dafolo mpanohana ny fitondrana am'izao mpanohana ny plateforme IRD am'izao fotoana zao ary ao anatiny izy menakavy kitranotrano ao anatiny io haute cour constitutionnel io raha tsy teny afa-tsy ny olona anakiray fotsiny a aizany misy mpitsara avy malalam-panorenana ramatoa de mivadiny secrétaire généraly adjoint ny fiadidinany république aizanao nahitan'izany teto amin'ny tany sy ny fanjakana zany de jerevy daholo reo olona rehetrrehetra ao anatiny io haute cour constitutionnelle zay fotsiny a no ataoko hoe ohatra anakiray o meko anareoa de ohatraohatran'izany daholo
ny ao anatiny io zany hoe ilay didina voakan'ny valilay rekety navoakan'ny haute constitutionnel zay nalefan'ny président le noble tamy teo zany a dia efa ahitana sahady ny mety ho hitsarana ny fifidianana filoham-pirenena amty 2023 ity efa entina sady ahitana taratra ny mety ho valiny fifidianana amty 2023 ity tadio fa ny haute cour constitutionnel no mitsara farany ny fifidianana am'izay atao hoe tatitra ataony seni makany amitrareo zany de zavatra ohatran'izany zany de fa hita mihitsiny atao hoe mitanila ilay fitsaranavo amin'ny lahampanorenana am'izao fotoana zao ary matoa mitanila ohatran'izany de fa hita fa tsy mandeha am'izay loniny matoa mitanila ohatran'izany a dia hita fa ny mpanatanteraka am'izao fotoana zao a de atao hoe mpanatanteraka efa landry roplanina raha roplanina zany de lany potentiel tsy manana an'izany atao hoe erijika aresy izany itsony amy fividianana filoham-pirenena ho avy eo de zay mahatonga azy mitanila ohatran'io ka zay na hoe faniry no mahatonga atsika mitaky hoe aleo atao mihitsy ny fionana fianan-doha concertation fikaonan-doha ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny hery velona rehetra miaraka amy société civile miaraka amy fitondrana mba anadiovana ny kanja ilalaovana amy ty fifidianana 2023 ty ary na ny atao hoe ny firaisabe iraisam-pirenena zany de efa mangataka an'izany rehefa nanome toromarika ary efa na ny union européenne fa nomboka tamy 2018 vao vita ny fifidianana iny de efa nandefa olona nanao iraka taty anao ny bilan hoe manahoana iny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2018 iny de efa namoky izy hoe zao daholy a zavatra tokony ho arana anatsarana an'iny fifidianana iny satria misy zavatra tsy nety tao hatramin'ny lalàna momba ny fifidianana zany zay any mitadiaviny io efa nisasa maty rehefa mitaky an'io a de hoe resaka fizarana gâteau hoe fizarana non tsy zany le izy akoa ny nanio gâteaunao rehefa masiso efa gâteau efa tsy azo hoanina tsony fa raha vo hoanina de mety ararikivy anao de mety hovoan'ny sady mandono ny valana mbola hitady raha tady fanafody eo ndray fa ny tadiavina de ny hoe alao ifampiresaka isika amy latabatra boribory inona ny entina anatsarana ty lalàna fifidianana ty a mba ahatonga ny tsisinny atao hoe savoritaka na adysaritaka ao arin'ny fifidianana raha zao zavatra zao no mitranga na mandritry ny fifidianana de efa misy adysaritaka ao hoe raha izao lalàna zao a mbola ho arahana na zao sehony zavatra ataony mpitombo zao izay atao hoe maka avance mangalam-pinana zay mangarom-bolany tsy mahary bokena tsy mahandrony hoe mba miaraka départ fa efa atao daholo ty rehetrarehetra ty na ny akanjo na ny zavatra omena ny vahoaka ary de efa oranja de efa eny io zao de efa mazava be hoe tadiova ty no nanome anareo an'izao tamin'ny faharoambe folo ny volana marsa 2023 de io efa zay ny consigne any
ary le olona le vahoaka efa nampahantrany sy efa mibadona de mena zavatra kely ohatran'izay de zay le izy kanefa zavatra tsy mavita ray volana kory ny zavatra omena any sakafo omena any tsy mahavita ray volana zany atao hoe jiro mena azy zany aoko ho fantatry ny vahoaka fa tsy vola ny filoham-pirenena am'izao nomena io fa vola atsika vahoaka io fa rebirebeny izy menan'io a de rebirebeny hoe avy aty fa vola atsika vahoaka io ny atsika ihany no anajany atsika de tokony eritreritra am'izany tsika vahoaka ny atsika ihany no anajany atsika fa tsy vola avy any aminy io ka eto a zany de efa miteny amin'ny amitsika hoe zay no mahatonga le fanetanana teo mba tsy hisy miverenana zavatra ohatran'izao tsony satria aloha zava-ndresaka zao fa zava-misy am'izao fotoana zao dia fanjakany matanjaka fanjakany mibaroa fanjakana tsy misy zany demokrasia zany raha zany demokrasia zany de hoe ny vahoaka no tompo ny fanjakana fa vahoaka zao am'izao fotoana zao a de andevozina asaina manompo ny mpitondra fanjakana ka zay no teneniko hoe raha io asese am'izao fotoana zao io a dia mialatsiny aho faniry fa tsisy n'inona azo antenaina amin'io ary miverina am'le tenitsika tam'y voalohany hoe ilaina ny fitoanan-do resaka ny tabatra boribory a entina anatsarana zany retraretra zany a manompoka any amin'ny ACC sy ny sioni satria tadio fa ao ny mameny valiny fifidianana za zany de mahita eto fa raha tsy misy ny fanovana ny lalàna fanovanany atao hoe ny kanja ilalaovana amin'io fifidianana io ny fanovana ny lalàna momba an'io fifidianana io na fanatsarana ny lalàna momba ny fifidianana io satria misy tsy mety io ny fanovana io mpitsara eo mpitsara amy tanily reo de ozy aho hoe manay aho ny amin'ny ho aviny ty Madagasikara tya fa dia misy raharaha eto araky ny teniko a voalohany atoko Madagasikara tiako Madagasikara no voanareo faharoa zay voanareo fa my fahatelo a tsy ho voanareo tsony dikan'izany hoe fahatelo tsy ho voanareo tsony a dia tokony eritreritrinareo zany fa tsy hipetrapetraka am'izao fotsiny ary tsy anaranao le fitenena ntsony hoe andefitra manana ny rariny ntsony a ny antokotiako Madagasikara miaraka folomarika Ravalomanana ary zay ny teneniko hoe efa vitsy zay le manao kisarisarimbavy vitsy zay le matahotahotra fa aloha ijoro am'izay aloha sam'zay e aloha sam'zay karaha iny navoakan'ny ACC iny de fa izy iny fanjakany matanjaka de izy hoe isy raharaha eto mba tsy isian'zay hoe isy raharaha zay nefa eto a de zay mahatonga hoe tsy mbola tary zao mbola misy session ahafahana manovany zany manao a fanovana zany lalàny zany miditra amy volana May entinao amin'ny zolomava-bahoaka mbola misy fotoana elabe azy fampiresahana ny olona rehetra zay manana natao hoe tompona amin'ny hoe fanapahan-kevitra ny am'ty fiainam-pireneny ty fa raha ohatra moa ka isiriziry am'izany de am'izao fotoana zao a araky fiteniny Dego zay eo tsika mahita izy indrindra eo tsika mahita izy ary zay de efa miteny voalohany sy faharoa zay voanareo nanaiky satria nanaraka ny toromarika ny folomarika Ravalomanana fa am'ty a na izy ary efa niteny hoe sahako de fa zay zany rehefa sany lehibe anay de zay ko sa de tsy anaiky tsony zay am'ty ka mba tsy isian'zay hoe tsy anaiky zay tsony mba isian'lay atao hoe valim-pifidianana teny ekeniny rehetra valim-pifidianana mangarara valim-pifidianana ekeny zao tontolo zao ary tena valim-pifidianana marina sy madio
dia tsy misy afatsy ny fiaonana miaraka midinika manadio tsara miaraka manapaka mibozaka ilalovana miaraka mijery ny lalàna ampiarina am'izany atao hoe ady baolina goavan'izany am'izany kilalao goavan'izany ary ampidino anatin'izany hoe mba tena mpitsara tsy mitanila fa tena mpitsara mijery marina ary tena ametraka tsara mihitsiny hoe iza marina ny tena filoha teny vahoaka hitatana ny tany sy ny firenena amin'ny ty 2023 ty zay zany ny tokony ho zavatra hitranga am'izao fotoana zao zany ny tokony ho jerena am'izao fotoana zao ka mety fa zany de efa miteny hoe ianao manontany hoe ahoana ny fahitanao ny ACC de io zany hoe raha ny ACC am'izao fotoana zao a de io zany hoe tsisy antenaina amin'io ohatran'ny hoe fanovana an'ilay remaniement gouvernement tao a tsisy antenaina amin'io fa dia araky le fitenenina hoe tanàla very sampy ka manova mety de zay zany no tokony atao am'izao fotoana zao a fa raha mbola ireo no atao ireo ny zavatra mitranga ataon'ny ACC io zany a raha mbola ivaly io io valindreo ketiny Lenoble navoaka ny ACC io a de efa taratra sahady no mety ho voka mpifidianana sy ho valin'ny fifidianana filoham-pirenena am'ty 2023 ty eny ara tena marana azy tsika ho an'ny fandraisana anjara ny solomamboaka ny Madagasikara tena tsetsatsetsatsyaritra ty député Ramboasalama tokony mahazatra atsika manko ny tsetsatsetsatsyaritra de mpanomboana fa nandeha tamin'ny boribory tamin'ny faefatra iny tsika tena mifasakarana voatsela akory zay fa tena lavaka ratsy de ratsy ny lalana atao miboribory tamin'ny faefatra manodidina Antananarivo renivohitra tsika moa tsy miresaka antsony ny any akadimbahoaka sy ny rehetrarehetra any a ny aty Tsimbazaza aty a fantatro fa anisan'ny mitety manara-maso an'ireny ianao indrindrandrindra ny ranobe aty lany vato aty alonga mba mbaresana ihany izy député Ramboasalama zany sady raha mbola misy miaino afaka anaovana an'le antso rehefa tonga eo moa tsika sika ny anao azy aingana de aingana mihitsy satria mijaly le vahoaka de aloha mba tenena ihany satria ny aina am'izany tsika tamin'ny faran'ny herinandro teo ary tena mitarika fahataran-javatra maro mihitsy le fahasimbandalana député Ramboasalama tena marina zany ary ny tena mba tiako sy tadiavitra zany a de mba ny andeana ny tompona andraikitra mpanjakana zay atao hoe mitatana ny ity firenena malagasy ty sy mitatana ny tanàna Antananarivo a andehany amin'iny lalana iny mialoha akadimbahoaka eo miboribory tamin'ny faefatra eo amin'ny lalamby eo zany a de mahazo an'iny digy iny a mandrapatonga ery a apasika fa dia route nationale 58 A iny fa tsy hoe route municipale na route communale route nationale de mba hoy zay hoe mba mandalo ovany ministre ny travaux publics zay vao nitendrena tao ianao mon colonel Zandrila mba jerevo iny fa hitanao hoe mendrika an'izany ve ty Madagasikara ty mba nanantena ny vahoaka hoe olona tanora no tonga ao ary ao anatin'ny atao hoe folo alin-da malagasy ary de surcroît gendarme zay aty hoe manana an'ilay devise hoe tandrazana sy lalàna zay mihitsy aiza le fijerenan'ireny toerana rehetrarehetra reny aiza le fitiavanao an'le tanindrazanao aiza le fampiarana ny lalàna amin'ny fanatanterahana an'ireny fototrafitrasa lalana ireny zany fa de araky ny tenika teo hoe ohatran'ny leksisiany ny koto-zafy a ohatran'ny jery any no io colonel fa tena tsisy tsy nisy fahatsarana mihitsy ny zavatra hatramin'ny nahatongavanao teo mba niheritreritra na zavatra kely sy bitika kely aza hoe amin'ny resaka lalana
travaux publics fa tena tsy nisy tsisy teto amin'ny boribory tamy faefatra ary magaga na ny lalana andehananga prime ministre isan'andro aza ao amin'ny boribory tamy faefatra eo andehanan'ny filohan'ny antenimera pirenena isan'andro andehanan'ny filohan'ny anterimeran'olona isan'andro de meratsy sa ifanilika andraikitra ndray fitantanana tanànina Tananarivo sy ny ministère ny travaux publics na ny gouverneur na Tananarivo gouverneur ny Nalamanga satria matinareo telo mirahala teo ny irahanay manao ty zavatra ty aiza betsy maniny ary malaza tsinana oatra vilitsahoana fotsiny nareo telo mirahalahy malaza tsinanana fotsiny fa de tena potika lay Antananarivo ny raha nyriano sopatrana za moa dia tsy tenenina tsony ary taloha mpandalo teo fa zao fa tsy mandeha to ao tsony satria na le tsikafona de efa tonga ty amin'ny voa amin'ny varavarana rehefa tena miakatra le rano efa tena mampalahelo ny faky moa de tsy tenenina tsony ary de am'izao fotoana zao ny ankizy madinika de tena mijaly mihitsy am'lay atao hoe décomposition an'le fako miaraka am'le rano de le rivotra ianan'le zaza tonga de any amy tendany de lasa misy miteraka aretina vaovao aretina kohaka ho an'le zaza zany na n'lehibe efa zokintsokiny ko aza moa rehefa tsy mahazaka izy de mampalahelo mandeha tamy klinika ho anankizy ray aho maly nitondran'ny zafikelyko fa dia resaka kohaka ary mampalahelo de tsy maintsy ampanaovina an'lay aérosol daholo ankizy rehetrrehetra mandeha makao maninona no lay aretitratra azo avy am'lay rivotra manodidina iainana n'olona ty le fako be ty lalana moa efa nyteneninao tao iny fa raha ny lalana ny boribory tamy faefatra zay teneniko zay fa raha mandeha any amy boribory tany hafa ianao de hoy za hoe tena mampalahelo e de aiza lay ianareo le telo laly miseho enjana be reo le tokotelo mamasan'andro ko ny be ny tanàny e ny gouverneur e ny ministre ny travaux publics aiza keto zany de efa miteny hoe nareo angamba no manana ny ampy amin'ny resaka fandehanana sy ny fikarakarana ny fiara sy ny fitsabonany olona fitsabonany fianakaviana fa le fianakaviana miaina ny fampiasana an'io lalana io amin'ny fitadiavana andavanandro miaina amin'io lalana io amy resaka edina amin'ny tsy fandripahalemana miaina amin'io lalana io amin'ny resaka fanasoavana ny vahoaka tokony mba heritreritra nareo e fa tena potika ary tsy manana ny atao hoe lazany taloha Antananarivo iao ranona hoe renivohitry ny Madagasikara azy de efa tsy manana an'izany ntsony Antananarivo satria maninona le tokotelo mamasan'andro miseho rôle be eto amy tanàna tsy mahavita ny asany fa faly manao défilé de mode any amy Facebook amy fotsiny faly solelaka 200% hoe manao ny asany zao fitondrany zao kanefa tsy mandeha am'zay lohan'ny fiainam-bahoaka eto amin'ny boribory tamy faefatra sy eto amin'ny tanàna Tananarivo nomeko tsy nitateraka dia manomboka any amin'ny filoham-pirenena dia ny prime ministre izay lehibe amin'ny administration baiko ny tantanandraram-panjakana rehetra eto amy tanàna Tananarivo ny ministre ny travaux publics tsy mahavita ny asany tsy hitako zay fiovanany tranga teto amin'ny tanàna Tananarivo teto amin'ny district Antananarivo renivohitra hatramin'ny natongavana teo
ny be ny tanàna izay nanasana anirina nefa vo mainka mampivandravandra ny amin'ny fiainany voakana Tananarivo raha tsy te fotsiny amin'ny resaka hoe inona ny asan'ny SMA am'izao fotoana zao, inona ny asan'ny atao hoe ny apipa amin'ny resaka rano eny Anosibàtrana eny, inona ny asan'ny eo amin'ny gouvernorat am'izao satria misy lalana zay sady lalam-pirenena no lalana communaly. Zay angamba faniry ny azo tenenina ny amin'ny androany ary mbola ibetsaka ny zavatra azy mo resana raha tsy resaka fotsiny hoe reny zavatra nitranga tany Akazomborona fokotany Akazomborona ao amin'ny commune rurale Beramanja ny Ambilobe reny district Ambilobe fa reny olona maty reny de ahitana mihitsiny hoe mitovy amin'ny teneniko tao hoe défaillance-ny de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Hita mihitsiny zany am'ireny reny zavatra reny zany de tokony tsy tranga mihitsiny reny lozy reny raha nandraina ndraiky ny zefim-pokotany tany amin'ny toerana izy zay tokony afantatra hoe inona marina zavatra ato amin'ny manodidina ato amin'ny fokotany misy ato amin'ny resaka hoe fiondranana tsokosoko reny. Tokony fantatry ny eo amin'ny commune na zavatra ohatran'ireny, tokony fantatry ny eo amin'ny tompona ndraikitra amin'ny APMF reny zavatra reny, tokony fantatry ny eo amin'ny gendarmerie reny zavatra reny, tokony fantatry ny eo amin'ny douane reny zavatra reny reny nefa zavatra misy fa ny tsika eto zany dia araky le fitenenina foana rehefa tenena eto zany hoe efa lasa ny alika zay vao manangom-bato, efa mitranga aleloha zay vao mitenga prime ministre hoe enjanona ny lalàna ohatran'izao zany le tsy fahaizana mitondra ane zany tsy aina nitatana ny raharam-panjakana ane zany efa fantatrao fa mahantra le malagasy rehefa nisy zavatra nitranga taloha de tokony efa mba jerena hoe efa voasariky ilay fandehanana miondrana tsokosoko any amahiotiny ila mba te eritreritra zany hoe azo zany hoe ho avy tsaratsara koa no neto zany satria efa tsy voavidy tsony ilay vary arivo mahery ny kapoka, efa tsy voavidy tsony ilay siramamy lafo be efa ho 4 sa ho 5 ny kilao, efa tsy voavidy tsony ilay menaka zay nitenenina hoe ahenako 500 sy arivo efa lasa 4 sy ray alina 5 sy ray alina izy zao, efa tsy voavidy tsony zay zavatra azy vidina rehetra efa tsy voavidy tsony de mameritreritra an'izany ny olona de lasa mandeha hoe nde mba hijery ho avy tsaratsara kokoa de lasa manao antsifanao. Tokony fantatry ny mpitondra zany de efa jerena inona ny tokony atao fa atahoana moa fa zay nitakatry le mpitondra am'izao fotoana zao, nitakatry le mpitondra am'izao fotoana zao dia manangom-bato any rehefa lasa mitsoka le kova zay vo manangom-bato hitoraka azy, zay mifantatry ny mpitondra fa zany hoe ijuguler an'izany problème zany aka solution melohan'izany hoe mety zao zatranga de aloha tonga de efa anticipena izy tsy hay zany ka zavatra ohatran'izany no ahitana hoe zany fitantanana am'izao fotoana miverina am'le teninao hoe reny ny lalana hitantsika mandeha andalovantsika ty Anosibàtrana sainy amin'ny diky reny le resaka atao hoe tsy manana zany atao hoe vision mpitondra zany ny mpitantana am'izao fotoana zao hoe fitenenina fotsiny le gouverner c'est prévoir commander c'est prévoir fa zéro tsy misy an'izany ka zany no atiny any tanana eto am'ty 2023 ty mba elana am'izany rehetrarehetra zany satria de tena misitry belona mihitsy le Madagasikara raha mitoerana misy azy am'izao fotoana zao. Zay angamba faniry no amaranako azy fa dia misaotra anao niaraka nitava sy nidinika teto nanao an'izay famelabelarana zay ndresadresaka teto fa dia nirarina moa zany dia mangataka amin'Andriamanitra mba omeny ny fahasalamana mba ho velona indray dia hiverina eto amin'ny heriny anio tahaka zao fa dia mazoto manohy ny fandarana reo mindrala fa de ny tenako no andefa de aminao veloma mandram-piona amin'ny manaraky indray. Eny ary ny rarintsika deputera Mboro Salama de mba misy an'izany fisaonam-pirenena zany maro anie zay trangany seteto zay ny fahafatesan'olona tany akongony tifiriny
mpitandro ny filaminana, ny fandorana trano nataon'ny dalo, fandorana trano natao mpitandro ny filaminana, ny fahafatesana tamina lozan-dranomasina tahakandray fa tsy mbola misimitsy ny mandraky ty ny androany de mpiteram-boasalama tsy fantatro hoe atraiza ny fahafatara mpitondra fanjakana ny mahazava-dehibe ny fiara-miory ampitondra amin'ny piraitan-drazana fa rehefa tena mijeritsika de ohatrany hoe ny resaka fety ny aitraitra mamirapiratra mahafinaritra le mpitondra fanjakana fa resaka firaisakina amin'ny piraitan-drazana lehoe misy fahavoazana fahoriana ohatran'zany ohatrany tsy de tazana zany amarana azy tena marana depiteram-boasalama tamin'ny fandarana melo tamin'nisy olana tany Congo efa notenentsika teto zay hoe tsy mba nisy da hoe deuil national zany a nataonyty mpitondra fanjakany ty na tamin'ireny atao hoe famonon'olona natsiravina tany a commune rurale na Ambotately tany tany Akazobe na tam'ty tena midikany zany zavatra zany fa na tamy cyclone koa na tamy cyclone firy maty fa tena midika zany zavatra zany fa nylay atao hoe tsy de ao am'lay mpitondra am'izao fotoana zao loatra lay tena hoe fametrahana ny asin'lay fiarahamonina malagasy fa ilay resaka kisehoseho ilay resaka efa fijerena sady ny fitiavana ny atao hoe intérêt matériel fa lay tena hoe mamalagasy le fihavanany malagasy araky ny fitenenina hoe isika malagasy tsy miady amapaty de tsy misy zany raha am'ty fitondram-panjakany ty tadio tsara fa rehefa misy fahoriana ary ato amin'ny antoko Madagasikara mandalan'zay atao hoe fihavanana sy sotoavina malagasy zay a dia na tsy eo amin'ny antoko aza fany amin'ny antoko hafa aza dia mandeha foana ny ato amin'ny antoko Madagasikara satria maninona araky le fitenenina hoe malagasy tsy miady amapaty a ary fihavanana zava-dehibe na tsy ho vitanao aza ny andeha hoe isan-tokantrano anao an'zany famangina zany a fampinona ny fianakaviana zany a dia malagasy mitovy aminao reo malagasy ray raha aminao reo a dia tokony apetraka zany deuil national zany a na atao hoe ndray andro fotsiny aza mba hipetrany hoe tena miarakory am'le fianakaviana ianao fa izay zavatra zay de tsy hitanao mihitsiny am'ty fitondrany ty ary malasy eritreritra amin'izy ara dio za hoe soa de mba misy zavatra hafa le retsy tsy mahamalagasy an'reto olo reto fa manao fanarahana hafa any ambadika any a ka hoe tsy mety amitsika zany raha vao manao atao hoe deuil national zany a de tsy mety amitsika fa so de manimba atsika zany malasy eritreritra ohatran'izao a le izy a fa so de hoe misy fanarahana hafa any ambadibadika any ka raha vao resaka faty atao amin'ny firenena io a de taraketsika menakafika zay na zany nyteniko hoe nefa netiketro ny fiara-miory andreo fianakavianindreo fa de tokony eritreritra ianareo mpitondra am'izao fotoana zao a fa zay zavatra rehetra nitranga teto na resaka loza voajanahary na resaka von'olona mikararana tany Akazobe sy tany Ikongo reny ety resaka ty any resaka fitsoahana fialana am'lay fantrano mba ty ahita atao hoe hoavy mamirapiratra any any de any ivelany any a ahitan'zany hoe mba fiainana mba mihatsara zany satria mafy loatra ny fiainaneto dia sendrandreny lozo reny tsy mba nisy zany atao hoe deuil national zany ka teny aminareo vaoaka malagasy zany hoe zay tsy andeha aneriny olona hoe tsy maintsy hanao an'izao nareo fa ho anay ato amin'ny antokotiko Madagasikara ary efa nyteneniko tany am-boalohany zany alohan'ny anombohana ny fandarana dia maneho ny fiara-miory ho amin'ny fianakaviana rehetra ary miompona lahelo amin'ny fianakaviany zao olona roapolo mahery zay atao hoe lasa n'Andriamanitra nandao anty tany ty noho ny fijerevana ny hoe ho avy
mba tsaratsara koa mihoatra amin'ny iainandrareo ao amin'io faritra ambilobe sy faritra nosy be satria araky ny vaovao dia avy eo amin'ny faritra ambilobe sy avy eo amin'ny nosy be dafolo ireo olona isaika itsoka atsokosoko hoany maheotro zany ka dia mbola mamerina indray any fiarahamio raha re miadiditsy any olon-dratsy e manao isika atsika tsy anerin'olona koa hoe ndana ataovy zao fa miteny amy maha hoe manaja ny sotoavina malagasy dia miteny zany hoe sao de tsy mety fa tokony sao de mba apetraky zany zavatra zany ho raisiny atao hoe deuil national momba ny zavatra nitranga ohatran' ireny zay angamba fanirino entina maranana ny izao fandarana androany izao. Fian'ny fankasitrahana ny solomamoaka ny Madagasikara raha mbo salama Emilien sika omentsika lalana izy satria mbola misy adidy amin'ny antokany koa tsy maintsy mbola hatrany diputera mbo salama miaraka am'ireo staff zay miara-miasa aminy atao am'ty boriboritany fa efatra ity etona dia alefa zany ny kokoa andry Bosco any Manjakandriana satria mifanoratra eo zany miainao antsika Bosco Manjakandriana mitarika ny tanora tiako Madagasikara namana Ra Justin any Faratsio tsy adiny mihitsy ianao satria niantso teo Ra Justin any Faratsio Ra Fred zay mivezivezy miaka midiny eo any Ambohidratrimo analy izy de nandalo tao Akazondanjy tao de mivezivezy de arabainy isika ny enjoro be satria maharay afatra zay sirina ato tena malahelo mafy isika am'le lalana ny anjoro be de efa niazana napitainy zany satria inaly zay zanatsika avy any Anjorobe any ko efa miresaka matetetika foana ny lalana iny amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny tena route nationale ny Anjorobe fa tsisy praraly izy lasetrinef fotana mafatana Anjorobe sy nanamelohana ny voakana Anjorobe ve lay ny fidianany any président Marc Ravalomanina 20 isanjato ka tsy mba afaka nysitrahany zany Anjorobe zany lalana ara-dalàna ohatran'izany ianareo any Nosy Anala Nosy Anala tena lavitra misy mifampiresaka tamiko de arabainy isika ny Nosy Anala satria miezaka ianareo zany mitady connexion dia maka toerana zay mba azahoana kely réseau de manaritra mijery an'le miara-manonja de kokoa fahobe mihitsy satria misy ekipa eo amin'ny valo eo nareo miaraka mijery de le zavatra ho azy atao be loatra le gadremaka fa somary molomolo ihany sady mijery de apitao ny afatra zara ho any namana rehetrarehetra ny afatra raha ny fantatra de rehefa tonga tamin'ny filohan'ny republika tamin'ny heritaona lasa tany indrindra de atao ny lalany Moramanga Nosy Anala de fihetsiketsehana mahery vaika be mihitsy de nisy entreprise goava me misy nalefa tany Nosy Anala fa am'izao tsika miteny zao tsisy miasa tsony any fa nisorisorika lalana kely teny nanao terrassement kely tsotsotra teny de efa nialan-daharana daholo ny engin rehetrarehetra any asa compacteur ranga fa sisa mety taraiky any ho an'ilay entreprise lehibe sy entreprise zay nisy zay nanao sous-traitance zany tany de zany ny zava-misy nampanantena le olona de niteny izy hoe izy zavatra mpanantena aiky tsy maintsy tateraka nefa le izy tsy tateraka de ohatran'izany manerana amin'ny Madagasikara Tantoliary mampanantena izy tsy fantako na hita mifaly na tsy hita mifaly jiro stôme mavatia sakoa le izy reny amin'ny manko misy an'le hoe charbon de sakoa nieritreretana fa angovy ihany koa zany ahafahana miexploiter ana resaka électrification zany le izy de mba mahazo jiro le toliary fa inona ny zava-misy satria le toliary dia mividy jiro lafo hatram'izay de natao tamin'ny fampilezakevitra Ramose kely tamin'ny 24 tena exploitena le sakoa dia ho tonga aty aminareo ny jiro de mahazo jiro daholo isa-tokantrano dia mba afaka misy hazavana tsara ho an'ny rehetrarehetra mba mitovy amina renivohim-paritany ary ividy jiro amin'ny vidiny mora nareo fa tsy ho lafontsony kinanjo kit solaire ny zarain'le olona jiro tsara tare be isa-tokantrano na mpanantenainy kit solaire aminy nampanantena le Ramose kely fa hoe hosopotry ny vary Madagasikara ary ny azy moa tiany mampitaha Madagasikara io ngezintsika ty amin'ny ranomasombe Indiana ngezintsika ty Afrika ho tazany zao tontolo zao tsika ohatrohatr'izay le mahafinatra an'le Ramose ohatry ny manana inona moa zany ohatry ny manana aloha tsy teneniko le izy fa Madagasikara zany de hoe tiano averina sopotry ny vary tamin'ny andro ny dadabe tsy ranona tamin'ny 1980 izy zay le tsy mahita tara ianao sady tsy naina am'le resaka politika tamin'ny 1980 fa tsy teo ntsony président Tsiranana
ampianarina anao kely ihany zany andre matofoloha inona nisy teo hosopotry ny vary Madagasikara ho averina tany amin'ny taona 770 inona ko vary riz-cantonais zarainy le riz-cantonais mbola mahadeadelitra ihany izy ny hoe mavomavo be loatra asa izy ny service traiteur nanao an'ireny de lasa traiteur le président le lasa serveur le président république adevitra zany a tsy problème amin'ny resaka am'zany satria zavatra anam-panantena zany le Madagasikara zany le verina fa amirapiratra tsara tare grenena vary sy ny retraretra filoham-pirenena mizara vary tana sotro be zay no hitanao mandeha etsero laya tafika malagasy fitandro filaminana omena fitaovana amin'ny alalan'ny drone fiarakodia mandeha anaty rano mandeha any tendrombohatra mena hélicoptère 10 avy hatrany de tonga de arahana ny dahalo rehefa mandroba fokon'olona atsaraina fitaovam-piadiana sisisisisa le filoham-pirenena indray nahazo hélicoptère zany zava-misy hafa ny zavatra ny resahana hafa ny zavatra tanteraka hafa ny entana nafarana hafa ny entana tonga zany daholo any ny ainana teto amin'ty Madagasikara ty nandritran'izay fotoana nitondrany filohan'ny repoblika zay ka tsisy fahatsotsika mihitsy mitantaran'zany satria ilaina ampitsaivona voamalitsika no resaka atao anatin'ny fandarina zany malaza hoe tsy ny zava-bita ihany no tsaraina mitondra fa ny zavatra tsy vita ihany koa de nampanantena hoe anoatra mora building mora tsinonako ny trano ny mpiara-miasa any ny vila basy tsara tare eraky ny tapitanety ny tonga ny aina amlipalipa tsara le mpiara-miasa na vita trano daholo ny akamaroan'izy menakavy 4x4 vitre fumé le trano mora building mora 50 000 logement zara fa misy 1000 logement zara hoy aho fa miady varitra be mihitsy amin'ny teny an'izay riny tsy andefitra mikolokolo mihitsy na izy io oy volamena manjavona no hita impiry no andrenesana ao amin'ny bianco en pak tompona andraiky mpanjakana zao ndray hony nanao corruption miankatrano dossier andray ihany tsy mbola nisy tao anatin'ny 20 taona zany ny bianco moa zany taty amin'ny andro président vao miforonina ataontsika efa andray any amin'ny 20 taona latsakany bianco na efa noanoano mihitsiny président Ravalomanana no namorona azy mba ahafahana manao an'ilay bonne gouvernance état de droit zay nge nananganana azy fa izao le olona ny teny hoe tena tsy andefitra mihitsy ary tsisy kolokolo zany manjavona volamena 73 kilo anaty fitombenana ara ny tratra ny volamena mivatsoa voaka milipalipa era Madagasikara gaga be anao vato ngeza be avany mananjary efa ny Dubai ny hitanao adevitra be ny resaka ledsi adevitra be ny resaka vanille resaka crabe vivant resaka bois de rose sy ny sisa fitantanana ny société d'état na semi privé rehetrarehetra eo noho ny corruption daholo zany rehetrarehetra zany firifiry ny dafy amina ministère PRMP mihinana noho ninona corruption resaka marché public zany ny zava-misy am'izao fotoana zao hafa ho any ny entana nafarana hafa ny entana tonga ampiakatra avy telo eo ny vidina lavaniny resahana inona le izy reny ny enjera ny iba ambany lavitra ny vidiny lavany -3 ny vidiny teo aloha nefa plus 3 nampanaitanay le filohan'ny repoblika de tsy ho tonga saina am'zany ve tsika manatahana ny vidin'ny pomme de terre le vidin'le lavany rina am'izao fotoana zao zay nge zava-misy ankehitriny tsika mbola tsy mitanisa hoe inona daholo le zavatra nampanantenaina fa bobakisation le izy teto de ny teny le filohan'ny repoblika misy fanjakana ve eto mbola misy ve ny kolikoly mbola misy ve ny zao mbola misy ve ny delestage natao ho foanana satria tsika ho nisy nampiesina teto inona zava-misy rina inona zava-misy kit solaire ny zarany le filohan'ny repoblika resaka vanille ry any avaratra takalo legume zany ny zava-misy
iainanito ange zany e, zany zava-misy eto nadroadrona tam'izany fa rahalany maro karavalomanina de ohatry mividina pomme de terre vany aiza izy am'izao fotoana zao niakatra avy telo eve vao mainka moins 3 amin'ny vidiny teo aloha sahirana am'izao fotoana zao mbola 160 tonnes ny tavavoaka vanille prête à exporter mbola miady ary tsisy mividy am'izao fotoana zao lavany zay fivoarana tao anatin'ny 2 semaines mbola ho arahantsika rina iza mbola eritreretinao fa amerina anao eo amin'ny fitondrana de inona nataonao sisy tsy mahita action tokony atao ianao ahafahana mitazona an'ilay fanjakanao de lasa ianao tonga hatrany amin'ny fizarana kilalao any Samaritaine Purs tonga hatrany amin'ny fizarana kilalao tsy hoe ratsy le izy fa aleo koa aloha de resahana rina fa tsy amin'ny fanjakany reny e reny de efa betsaka ny fikambanana nanao an'ireny io zany de le kilalao zay avy amin'ny zazakely na akizy any amin'ny firenena matanjaka Amerika indrindrandrindra de manangom-bola izy de miezaka izy mividy kilalao na zay kilalao an-tranony ao de atambana de omeny am'le fikambanana de ny fikambanana indray Samaritaine Purs no mizara am'le kilalao maneran-tany any am'izay veriny zany fa tokony handray izany de ho any tsy malala zay nge le antony le hitondratsika fanazavana satria le mpitondra fanjakana izay zavatra miseho rehetrarehetra de récupérer politiquement any amin'ny côtény ahoany tsika ny tsy ho mailo tsikako izy raha tsy nanao lalana misy vaty fototra ataon'ny filoafy eo tonga de raha vaintsotro zao mailo am'izay ny rehetrarehetra efa misy soratra mazava tsara mihitsy io UNICEF fa mbola avy any amin'ny filohan'ny republika iny olona pombasy efa misy soratra mazava tsara mihitsy io UNTB PNUD zany UNDP PNUD mbola misaotra amin'ny fitondram-panjakana sy ny filohan'ny republika fa tsy tenenina mihitsy ireo mpiara-miondonanko en tout cas Madagasikara misy ny AFD misy ny JICA maro be mpiara-miombonantoka ny voniny Europeanina Madagasikara de tsy maintsy tenenitsika le Samaritaine Purs ohatrandreny satria reny no mizara kilalao de alefatsika ty sombona vidéo ty ngamba ray minitra eo raha be indrindra ty alefa mifaly ty ohatran'izao ny fomba fanangonana an'le kilalao de ohatran'izao ny fomba fizarana azy any amin'ireny tany afrikanina reny koa moa le izy zany amy hoe tsara Samaritana tsara fanarina de zao mandeha le hoe mitondra ambavaka an'le firenena zay mandray an'le fanomezana ka raha nyzaran'ireny nareo tany an-daboly gratuitement de nisy ezaka natao ny fikambanana hafa vao tonga teto reny tsy vidiny reny alefa so le izy faly ary aloha efa vonina 3, 2, 1. And when those lids come off those boxes, you've never seen such pure joy. This is amazing. As you can see, the children's faces, they are excited as they open up the gifts for the first time. What makes the gifts more than just gifts is the message that comes with the gift. This is the opportunity for a child to hear the gospel of Jesus Christ. The mission of Operation Christmas Child never changes. Children are coming to Jesus, and children are taking the gospel to the ends of the earth. Millions of children around the world are being impacted by these simple shoebox gifts. One box can touch not just the child, but the whole family. So we need to keep packing those boxes and pray for the children that God will use this in a very special way. So thank you for being a part of it. God bless you. Ohatran'ireny ny lalan'le izy ny tonga ty amintsika sy ny tanjondrareo resaka fampifaliana le zaza zay any amin'ny firenena le alovany de ohatrany hoe monsieur cotisé manao contribution zany lay zaza any amin'ny firenena matanjaka zany hampifaly an'lay zaza any amina firenena verina zany fa lavidavitra fa ao ambadika zany rehetrarehetra zany ihany ko de misy toriteny zay le foto-kevitry le Samaritana tsara fanahy misy toriteny misy fizarana fifaliana misy fizarana fitiavana ao ambadika zany ka raha mijery an'ireny tsika rina ndao tadiavina daholo ny arisivo fa ianao tsy mahita Barack Obama ranga mizara kilalao oatra reny
ianao tsy mahita ny Paul Kagame izarakila loatra indreny na Etienne Tshisekedi fa eto amintsika le izy possible satria mahay ambondrona mbola te hifikitra mafy an'le fanjakana de zay fomba ahafahana manao visibilité politique aho ahafahana manao communication politique de atao daholo na io Covid-19 $100 millions ny volany menantsika de le filohan'ny république foana no miseho eo na io resaka JMJ an katolika na io resaka luterane tanora luterane de izy ny te hiseho resaka rivodoza izy ny te hiseho de tonga hatramina kilala ohatra indreny marina fa nytenen'le filola izy fa tsy maintsy tenenitsika mba hampazava tsara ny lalao sy ny resaka satria tsika efa aleo mbonanana tsy tia zava-boribory aleo mailo fa tsy mifamarafara ozy izy adiny efa rano ohatry n'le fanampiana rehefa tapaka ny lalana tany a Moramanga teny Ambody Akondro kaiky ny galana de takona tanteraka misy le orinasa sinoana amian'le Pombele rina fetrany de ny fanjakana ray manontolo ny nanao an'izy nefa misy tatsoroka angezabe teo de tsy maintsy mivakitsika teto le izy satria namoaka fanambarana le masovo teto amin'ity fanarany ity tsika ny teny zany satria sy tenen'le fitondram-panjakana ka na teneny de teneny manafisafy fa nitanjon'le olona le milalao an'le communication de hoe izaka filohan'ny république ka de mahafinaritra mihitsy ny générosité sy ny sisa tena inona moa zany mitsambatra tena tia manakaiky ny vahoaka fizany tsy nanao an'ireny taloha lavitra an'ireny nge efapolo taona nefa misy ny zary reny kilalao reny fa lasa politika le izy aty aoriana satria zao atao daholo zay fomba ikitihana an'le vahoaka rehetrarehetra de zaza 7 taona ka hatramin'ny 14 taona mahazo an'le kilalao sy sisa sy ny sisa de kotina ny ray aman-dreniny kotina le zanany satria mahay ambondrona hoa efa mitsipalay le vato antoliary efa mikisaka efa mitady hitsipona kotra antoliary de tsy maintsy manao visibilité politique mba hisehoana tsy maintsy mbola ho avy any président Marc Ravalomanana de hisahirana indray reto olo reto hoe isan'ny tena tompon'ny lakle ary io tsisy fanerena président Fokotany chef Zapo chef Cisco chef de service tsisy an'izany tsisy fitateran'olona io mandeha aminay pony ny olona fa mahafantatro reo olo reo tia ny droanay volanay ty sakafonay ty tokony nalainay hatram'izay fa nampiasononao zay alainay aloha ty nao na le vahoaka ka en plus mahanao anazy mety misy niveau tsy ahatakarany-tsara an'lay zavatra iainana de tetiterenareo eo ketriketrihanareo de akaiky ny foko sisisa ka raha akaiky ny fonao ary maninona tsy nitateranao ny teninao hatram'izay 400 mégawatt mahazo jiry toliara tsisy délestage manao hoana zao ny any Ambovimbe Androy efa nanokafanao centre de formation professionnelle CFP ny tanora toliary efa menao asa ve reo olona nampanantenainao 2018 reo efa namboly coton de toliary ve nao na de tsy zany ary ny tokony ho izy le plan émergence tany atsimo efa ny exploitenareo ve zany nitricide angeny nentinareo tany mbola matanjaka ny kere ary le izy tsy antoliary tsony fa miampita aty atsimo atsinanana de alefatsika ty oronan-tsary ty de miditra rina fa zavatra goavambe koa ny resahany rinao navoaka France 24 hoe ohatran'izao ny zava-misy atya Madagasikara tao anatin'ny fandarina focus ty ireo zany ny correspondant ny France 24 raha ny amina firenena zay misy CSA ndreo correspondant reo de misy famokarana fandarana arakaraka n'lay actualité any am'le firenena samihafa de ty no nitrandrahany teo anivon'ny France 24 de navoaka arak'izao le izy de samy mihaino tsara tsika de mijery tsara tsika inona ny tao ambadiky le resaka communication be ny ezahana ny takomana fausse information de milaza tsao lainga sisisa fa ohatran'izao le izy rehefa mivoaka any am'sehatresampirenena vaovao momba Madagasikara plus précisement tany Kongo de jerevantsika le izy. Pour nous rendre dans les villages minés par la famine, il nous faudra plusieurs jours dans des conditions extrêmes. Car le passage des cyclones Batsirai et Emnati l'an dernier, puis récemment le cyclone Cheneso,
ont endommagé les routes et totalement isolé la région. Les récoltes ont été détruites et l'acheminement de vivres est devenu quasi impossible. Aide humanitaire tardive, inflation. Résultat, plusieurs centaines de milliers de personnes ont sombré dans une famine jamais vue dans cette région fertile. Au point qu'un tabou suprême a été franchi. Des parents ont été contraints d'abandonner ou vendre leurs enfants. Josiane a été approchée par une mère il y a quelques mois. Elle élevait seule ses 7 enfants et elle ne s'en sortait plus. Donc elle est venue pour vendre son fils de 11 ans. Je lui ai dit, ça ne se fait pas, ne le vends pas. Si tu l'as mis au monde, c'est que tu l'aimes. Ne fais pas ça à un enfant, ça fait de la peine. Elle m'a répondu, je n'y arrive plus et je préfère te le laisser. Je lui ai demandé, tu penses le vendre combien? Elle m'a répondu, 1090 €. Nous aurons d'autres témoignages similaires hors caméra. Pourtant, le gouvernement dément formellement l'existence de vente d'enfants. Josiane l'a appris à ses dépens lors de la visite du gouverneur de la région en janvier. Au moment où je parlais, on m'a coupé la parole et on a dit que mon témoignage n'était pas recevable. Ils n'ont plus enregistré ce que je racontais. 3 gendarmes filmaient et quand le gouverneur a pris la parole, il a dit que l'on ne pouvait pas enregistrer cette partie. Cette petite fille a été retrouvée abandonnée dans une rizière, une corde autour du cou. Elle avait 3 mois. Lorsque Narissou entend la nouvelle, elle récupère aussitôt l'enfant pour réaliser son rêve d'avoir une fille. Je pense que sa mère voulait la tuer en lui mettant la corde au cou, mais l'enfant a été retrouvé à temps. Sa maman ne pouvait plus la nourrir. Elle n'avait plus les moyens et elle l'a abandonnée. Elle disait qu'elle ne devrait pas l'abandonner comme ça, mais qu'elle ne savait plus quoi lui donner à manger. Autant la jeter et la tuer. Elle a ajouté que si nous retrouvions le bébé, nous pouvions le garder, car elle n'avait rien pour le nourrir. Et moi, je n'ai pas de fille. Je l'ai recueillie. Depuis que les cultures ont été ravagées, un des rares aliments disponibles, c'est tubercules toxiques qui donnent des crampes d'estomac. Ces villageoises passent leur journée à creuser la terre à la recherche de cette racine. Il n'y a pas de manioc, il n'y a rien à manger. C'est pour ça que je travaille la terre pour trouver du pic-pic. Séverine n'a d'autre choix que le pic-pic pour nourrir la petite Bétricia. Mon enfant a mangé cette plante qui s'appelle du pic-pic et un fruit qui s'appelle apalibé. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Je ne savais plus quoi lui donner, c'est pour ça qu'on a donné ça. Sa tête était comme ça avant, mais c'est son corps qui est devenu très maigre. Cet enfant a 11 mois, mais il n'y a pas assez à manger, c'est pour ça qu'on est venu ici. Le centre de santé de base d'Ifeneria a été mis à disposition pour Médecins sans frontières. Les humanitaires et le personnel médical local ont dépisté 6500 enfants avec un résultat alarmant. Le niveau de malnutrition sévère atteint 3 fois le seuil d'alerte. En total, district de Ikung, on a trouvé presque 20% de taux de malnutrition global. Donc c'est vraiment un problème majeur de santé. 20% de malnutris chez les enfants de moins de 5 ans dans ce district qui est, selon les Nations Unies, le plus affecté de tout Madagascar. 15% de la population totale y est en situation d'urgence. C'est plus que pour les districts du Grand Sud, touchés depuis 2 ans par la sécheresse. Avant, ils produisaient, ils avaient accès à de la nourriture, ils avaient accès à des récoltes. Et là, en fait, avec le passage du cyclone, ils perdent les récoltes, les infrastructures sont endommagées, ils ont perdu leurs moyens. Certaines familles sont dans une situation tellement désespérée qu'elles ont approché des membres de l'équipe MSF en proposant de leur vendre leur enfant pour pouvoir subvenir aux besoins du reste de la famille. Le programme alimentaire mondial s'attend à ce que près de 900 000 personnes se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire aiguë élevée, alors que la malédiction climatique continue. Après le cyclone Cheneso de février, la région vient de subir le passage destructeur du cyclone Freddy. Ya, fale.
alatsao kely fotsiny le retour azafady. Iny izy na raha antsika iny tena mampangotongotika le izy. Eo amin'ny setra isam-pirenena reny reny zava-misy aty Madagasikara. Reny le tsy zakan'le mpitondra fanjakana ny resahana an'ireny rina. Tsy zakany reny satria mampiseho marina. Reny efa tokony alefa ao amin'ny TV. Misy le mivary zanaka. Misy manary zanaka de hitantsika teo zao. Ny kendainy mifatoran'le reny tam'tady le zanany nariny. Hoe tsy vitako tsony ty. De misy olona naniry zanaka de niraisin'le olona. Ohatrin'ireny hoe manary reta amina eny amin'ny sisiny arabe na eny amin'ny tokotany tsy ilainy reny le zaza. Saripady anie zany zaza zany. Zany ankizy zany. Zany zanaka zany. De nisy naka nitsiponina de nitazaina satria naniry zanaka. Heureusement. Reny fitantsana tsisy sakafo de pikipiky no hoanina. Nefa le pikipiky tsy mety amin'ny vatana ary tsy fihinana le izy. De hitantsika teo zao misy zaza tao tsy hitan'le ramatoa le reny zay ampinana azy de mipikipiky de reny nefaran'le zaza. Nentina any CSB de reny ny fomba fanazavany ny dokotera sy ireo tompona andraikitra samihafa. De miasa mafy le Médecins Sans Frontières MSF. Miasa mafy le PAM. Efa nisy sécheresse efa 2 taona. Akoatra ny passage ny cyclone nandeha teto. Eminaty ny Batsiray. Seneso faranteo de nandalo Freddy moa mbola mandripatripaka ny Mozambika sy tsy fantako amin'ny Malawi ngamby izy zay. Le Freddy ohatry mandeha de miverina zay hafahafa be. Ary izy rehefa mitsofoka aty amin'ny lakan-drano Mozambika mafy be ny cyclone. De raha tsy voiziny sehatra iraisam-pirenena ohatr'ireny tsy hitany ve ho an'ny vahiny sy ho an'le malagasy any ampitan-dranomasina le izy. Fa takomana eto le jadona mandeha be tsy azo miteny an'izany isika. De iny zao tena niresahan'le ramatoa. Ny firesahana zavatra ohatran'izany amina resaka zanaka sy ny olana eto Madagasikara any amin'ny zareo zany any Kongo. Zaho ozy izy anao témoignage ijoro vavolombelona an'le fisin'le raharaha am'le resaka zaza. De zao gendarme telo no filmé fa tsy navelany le gouverneur riteny ohatran'izany ny communication teto reny. Tsy marina zany ka le député zao nefa miteniko. Tsy marina zany. De nampangaina daholo hoenjena zay milaza vaovao tsy marina de lasa mampandefa manao enquête sy ny sisa ty ny retraretra. Reny izy zao mivoaka reny. Kinona zao nataonareo am'ireny olona reny? Mpanohatra ve zao France 24? Mpanohatra ve zao le ramatoa ny teny an'iny vaovao iny? Reny ny eo anivon'ny Médecins Sans Frontières. Reny ny fomba fahitan'ny mpanao gazety eo amin'ny setra isam-pirenena azy ny situation eto Madagasikara. Fa de mipahita sy mpanohana fitondrana moa zany de mahita fa mandroso be le Madagasikara mbola omena Katmanda le filohan'ny Repoblika satria tataka zany zava-misy rina. Zany rehetrarehetra zany mampieritreritra ary tsy hoe mampieritreritra fotsiny fa manosika ny olom-pirenena zany isaina tsara amin'ny fanapahan-kevitra zay tsy maintsy ho avy rehefa tonga ny fifidianana. De hoy isika hoe misy vahaolana ve zany sinsisa misy vahaolana zany. Ny vahaolana de any amin'ny fifidianana fandraisana andraikitra fisoratana anarana ary anaty lisitra ary. Zany mantsy zao fitany sanany efa zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Raha ny tiako Madagasikara no miteny, raha ny RMDM no miteny, na ny Panorama no miteny, na ny Lera miteny, na ny Gasileo no miteny, na ny mpanohatra amin'ny akapobe ny miteny, ny fianakaviam-ben'ny mpanohatra. Zany hoe zay rehetra mahita fa tsy mety zao fomba fitantanana firenena zao rehefa ireo zany no miteny de ohatrany hoe tsy taitra mihitsy ny eo anivon'ny fitondrana satria raisin'ny eo anivon'ny fitondrana hoe adversaire politique reo. Tsy tokony ho zay nefa naondraisana azy. Tsy tokony ho zay naondraisana azy fa hoe marina ve le zavatra teneniny mpanohatra? Tena mitombona tsara ve le fanadiadina na documentaire io na magazine io na iny io na oetin'ny mpanao gazety avy eto toerana na oetin'ny mpanao gazety avy any velany miresaka momba ny Madagasikara. Marina ve sa tsy marina? Ary rehefa marina izy tena zava-misy dia
avy hatrany de mandray fanapahan-kevitra ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena izatsokajany. Fa ny olana de izao tsy avaty amin'ny mpanohatra ny olana, tsy avaty amin'ny mpanohatra ny olana, fa avy any amin'ny mpitondra fanjakana ny olana. Satria nahoana? Satria le olona zay miteny no hitandrareo voalohany miteny an'ilay zavamisy zany, mpanohatra reo, reo resy lavy reo, aza menao an'izany. De zay no mahatonga ny hoe tsy fandraisana andraikitra zany. Nefa l'izy efa miatra manaina zao, efa miteny foana ny mpanao gazety eto Madagasikara, efa miteny foana ny fikambanana maro samihafa, efa miteny ny fiangonana, efa miteny ny société civile sy ny fikambanana maro samihafa amina hoe tsy fetezan-javatra any rehetrarehetra any. Ty resaka ty tsy resaka Antananarivo fotsiny fa teo zao resaka hoe Ikongo, de France 24 no miteny. De ny eto toerana moa zany efa atao hoe tatabava mihitsy arak'izay le fomba fiteny. Fa mpanohatra reo, adversaire reo amin'ny fifidianana, zany ny tonga de ho an-tsain'ny maro zany eo anivon'ny ekipan'ny mpitondra ao, adversaire amin'ny fifidianana reo. Na de mbola tsy nisy ny teny ara hoe ilatsaka amin'ny fomba ofisialy de efa miorooro ny sain'ny sasany, ianona zao manahoana zao de milatsaka eo, ian'iny manahoana, iza mpanohana an'iny sy ny sisa sy ny sisa. Zany no mamaiky azy, zany no mamaiky azy fa tsy le vahoaka malagasy efa vadiranovana. De eny rehefa tsy eno ara ny mpanohatra zany manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena, rehefa tsy enony tima, rehefa tsy enony remidema sy ny namany de miteny ny sehatry raisam-pirenena amin'ny alalana fikambanana maro samihafa, miteny ny mpanao gazety vahiny, ny vahiny indray no miteny. Iza moa tsy efa niteny teto raha resaka hoe vahiny zany. Ndao asitsika satoinankely, zany Amnesty International zany tompoko efa niteny foana raha amin'ny resaka hoe tontolon'ny zon'ny olona voatana ny amponsa. Misy mbola tsy voatsara, misy nefa voatsara. Fa aizany zon'olombelona nanaova ny Amnesty International fanadiadiana paritaka manerana zao tontolo zao. Ohatra ny tao amin'ny fonjany Manakara, nanaovana fanadiadiana ny Amnesty International, jereo any amin'ny dossier ny Amnesty International any, raha tsy mino sika, jereo any amin'ny arsiva any, jereo any amin'ny fanadiadiana nataony any. Miteny mampaneno lakilosy mihitsy manaitra ny mpitondra fanjakana. Efa miteny koa teo zao ny hoe Médecins Sans Frontières, frantsay zany, tonga any Kongo, miteny mampaneno lakilosy hoe zao ny tena zavamisy ety. Miteny ny France 24 zay chaîne télévision zany frantsay, chaîne libre moa izy io, efa be de be ny fanadiadiana nataony, vazaha daholo zany efa miteny ny PAM, zany PAM zany sampany iray lehibe zany ao anatin'ny firenena mikambana, momba ny zavamisy amin'ny faritra iny, Grand Sud sy ny sisa, tsy fahampitsakafo, malnutrition hoe sy ny sisa, reny sary hitatsika reny. Efa miteny keo ny Transparency International amin'ty resaka kolikoly eto Madagasikara ty. Efa tena miteny foana riketaka ao amin'ny Transparency International ao raha ny zavamisy eto Madagasikara hoe zao ane. Miteny ny UNICEF amin'ny resaka hoe reny sy ny zaza, fikambana raisam-pirenena zany misahana ny reny sy ny zaza eo anivon'ny firenena mikambana. Miteny ny Japonais any amin'iny resaka atsimo iny ihany zany, efa mampaneno lakilosa. Miteny ny USAID, ny Amerikanina zany miteny ny jika, vahiny daholo zany, efa samy miteny daholo, ary tena hoe ananatsiny raha toka tsy miteny. Ary le miteny tsy hoe miteny fotsiny amin'izao, fa miaraka amin'ny profo, miaraka amin'ny sary, miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra zay tena hoe manaprofo zany ny tena zavamisy. Ny fahantranany gasy tompoko sy ny fijalian'ny malagasy amin'izao fotoan'izao de tsy honohono, tsy honohono, fa tena misy le izy. Ary izany rehetrarehetra zany no mitambatra dia tsotra ny ambarantsika hoe mampisaintsainy zany, satria anapa-kevitra ianao vahoaka malagasy io, anapa-kevitra tsy hoatsy. Volana sisa no isaina treto aloha de 9 novambra raha fantatray
fantatro ny vahoaka malagasy na mbola tsy miteny ara ny gouvernemanta amin'ny fomba ofisialy hoe resaka fifidianana sy ny sisa io aloha mifantatry ny rehetrarehetra satria io ny seniny te hiteny eo ka de nyteneny seny hoe io de nalefany any le izy de hitantsika eo ny toyany fa tsara ny voaka malagasy zany no misaina tsara misy miresaka hoe Andry Rajoelina ve ilatsaka sa tsy ilatsaka na ilatsaka izy na tsy ilatsaka anazy ihany zany sy ny mpanoa anazy fa le fiainan'le malagasy oka koa tsika tsy ho diso ataontsika hoe fieritreritra na hoe andany andro amin'ny zavatra hoe zavatra manokana n'olona any na ilatsaka i Andry Rajoelina na tsy ilatsaka anazy ihany zany fa zao ajao ny lalàna raha ilatsaka izy a taperiny raha ilatsaka izy a dia taperiny fotoam-piasana hatramin'ny fotoana izay teneniny lalam-panorenana tsy ilatsaka izy a de miandry amin'ny investiture zay président alany io ka tsy hoe ilatsaka sa tsy ilatsaka anazy ihany zay no izy nieritreritra sy ny zay mpanoa anazy ihany fa ny any aloha zany de misy ny tena mikopaka mihitsy fantatra ny rehetra ane zany mikopaka mafy de mafy mihitsy tena mbola tian'ny olona ianao président milatsa andry zareo misy indray nefa miteny hoe tsy tokony ilatsaka tsony izy zany moa fanapahan-kevitra any amin'ny atoko fanapahan-kevitra any amin'ny fianakaviana sy ny sisa an'ny tsirairay zay zay voakasika zay fa ny fomba fijery n'le raha-pirenena zany dia tena hoe raha fomba fijery mahitsy de tsisy zay tsy milaza fa tena efa tena tsy izy mihitsy ny eto Madagasikara raha nandeha ane reny olony reny nandeha ny taingin-dakana sa zay zay sambo iny nitengena ny tanga hoe ndeha iondrana tsokosoko any Mayotte de nisy maty de teo miteneniny député Rambo hoe aiza ny fisaonam-pirenena sy ny sisa iny zany le fait iny le zavatra nitranga reny ny zavatra tany Congo nalefa amin'ny France 24 nalefa ny Amnesty International any tena fijaliny ny olona zay voatanam-ponja any amin'ny fonja eto a Madagasikara ny Cameroun nanaovany fanadiadiana mihitsy nanaovany émission mihitsy de raha reny zany no zavatra mitranga de ho tsotsorintsika fotsiny ve hoe raha ohatra zany nisy an'ireny hoe niondrana tsokosokona ka any Mayotte reny de hoe nisany nodimandry de sahatsika ve no hiteny fotsiny hoe ka zany rehefa tsy mieritreritra tsara ka sy ny sisa mety hiteny arany sasany ny adalàna ny te andeha any fa nga izy ty azo tsotsorina fotsiny amin'izany ny fanontaniana mipetraka tena goavana de ny hoe fa maninona le malagasy no tsy tamana intsony eto amin'ny fireneny eto amin'ny tanindrazany fa lasa miondrana makany amin'ny firenen-kafa raha vao miteny anao Mayotte de France zay fa maninona le malagasy no tsy tamana intsony eto amin'ny tanindrazany eto amin'ny tany zay men'Andriamanitra azy fa miondrana tsokosoko makany amin'ny firenen-kafa ka zay lalany any lalany na hiatra manaina aza de lasa fanontaniana zay ny fanontaniana goavana zay mety efa izy de mivaliny de hoe iza moa no niteneny ty misy fanjakana ve eto zay mivaliny zay misy fanjakana ve eto de mivaliny misy fanjakana eto fa manao ny asany ve le fanjakana sa tsy manao fa maninona le olona no tsy tamana intsony eto amin'ny tanindrazany fa miondrana makany amin'ny firenen-kafa ka ho zakainy zay ho vokatra zay fiondranana izay na de hiatra hatramin'ny fahafatesana aza na hiatra manaina aza mampalahelo zany fa mahita tory ve reo olona isan-karazany reo zay manana ndraiky reto amin'ity fireneny ity manoloana n'ireny faty olona ireny sady tsotsorina vokatry ny adalàniko izy ny te andeha any tsy zany mihitsy io ohatra n'le resaka tetsy amin'ny université amin'ny votovorona fanapahan-kevitra tonga de hoe idio any fa nga zany ny atao hoe mitondra firenena re olona tsy zany tsy zany no atao hoe mitondra firenena de reny zava-misy rehetrarehetra reny dia
araka ny teneny le ray aman-dreny zay hoe mpitondra fivavahana hoe io zava-misy rehetrarehetra io de tena misy io a ary everina fa mahatonga saina ny malagasy efa faty olona atsika dia mila tonga saina zany a ilay a malagasy indrindra anapa-kevitra amin'ny ho avy amin'ny firenena atsoatsy na rovina io na rovina de fanapa-kevitra tena hoe zava-dehibe ny fanapa-kevitra zay a tsy maintsy horaisana satria miverina any amin'ny vahoaka mantsy to fifidianana miverina any amin'ny vahoaka ny fahefana zay le izy zay miverina any amin'ny vahoaka zay a fahefana zay fahefana fototra tena hoe amin'ny maha olo-pirenena amin'ny olo-pirenena zay le hoe fafahana mifidy izay de zay anie no antony amporsihana nyty le hoe ndana misoratra anarana any amin'ny lisy-pifidianana any amin'ny fokotany any zany ka raha ho avy ny fifidianana io mantsy manao randra-tarihana raha ho avy ny fifidianana tsy maintsy misy ny lisy-pifidianana toy ny inona lisy-pifidianana inona no ivoaka eo anatanterahana an'ilay fifidianana président de république lisy-pifidianana inona no ivoaka eo ahafahana manatanteraka an'ilay fifidianana filohan'ny république de za miteniny rehetra hoe tsy oatra n'le lisy-pifidianana tamin'ny 2018 tsony kosa aloha ka nahatonga ny akamaroan'ny olona zay tokony hifidy kamo de tonga de nicroiser les bras de zay no nampiakatra an'le taux d'abstention iny satria hoe efa hitanay melova tsy mamely le fikarakarana ny fifidianana de zay tsy andany andro any zany eny nytenindreo ny akamaroan'ireo tsy mifidy reny tamin'ny 2018 zay nantaniko zay mpanao gazety de nandehandeha de manontany misikotra mihitsy fa maninona reo tsy tonga mifidy ka le izy efa hitanay fa zahatra efa tsy norme io efa misy ketrika be hoe fitenina tanora daholo zany efa misy ketrika io efa fantatra ny tsy maintsy ho valiny io ka iza no andeha andany fotoana any tamin'ny 2018 zany de nefa le izy miverina any amin'ilay olo-pirenena ihany ny fahavoazana io efa nitenenina teto miverina any ihany satria rehefa mitotongana ny fiainan'ny firenena sy ny fiainan'ny malagasy dia na zany le mifidy tonga mifidy na lay nicroiser les bras tsy nandeha mifidy de hiaran'ilay siramamy efa 107 ny kilao amin'izao fotoana zao hiaran'ilay 503 ny kilao amin'ny vary amin'izao fotoana zao hiaran'ilay tena hoe tsy fahafahana miaina intsony samy tratra daholo noho izany zany amin'ity indray mitoraka ity raha nahavo tamin'ny 2018 tsy tokony havotsony amin'ny 2023 zay no izy tena zay mihitsy de zay no hoe anetanana ny tsirairay mihitsy ahitanana foana ny tsirairaiky hoe raiso ny andraikitra amin'ny fisoratany ananarana any anatin'ny lisy-pifidianana fa zay no fomba any demokratika de petraka amin'ny fanontaniana hoe lisy-pifidianana tonina ary ny voaka eo zany aloha zany mbola ho hitantsika eo fa efa nandeha koa reny hoe ny refonty tamin'ny resaka hoe lisy-pifidianana refonty isako ny folo taona fa nandeha zany nandeha ny hoe fitsarana mitety vohatra hoe copie faobe sinsisa resaka hoe refonty tena refonty tena marefonty amin'ny marefonty azy hoe natao teto sa ahoana dikan'izany zany raha tena hoe refonty amin'ny marefonty azy no natao teto amin'ity fireneny ity ka raha ivoaka ny lisy-pifidianana eo hiatrehana le fifidianana présidentny république atsoatsy asa afaka firy volana de tsy tokony isy an'izany lisy-pifidianana aksisika zany tsony inona moa le atao hoe lisy-pifidianana aksisika any anaty fiarahamonina nainona mpanao gazety n'izany terme zany lisy-pifidianana aksisika zany le aksisika le hoe asisika eo daholo na maty na ny olona tsy tokony hifidy de aksisika de lasa lisy-pifidianana aksisika tsy mety tsony zany lisy-pifidianana tena hoe impeccable
aloha ampiasa teny frantsay mihitsy zay no ohatra ny azahoan'ny sasany azy lisy-pifidianana tena hoe impeccable tena hoe tena izy ao anatin'io lisy-pifidianana io ny olona zay mananjo ifidy ary misoratra ao ny anarana tsy misy diso anarana tsy misy diso fao daholo de mpifidy hatrany amin'ny 3 tapitriza zay zany ve de tsy ho vita manao an'izany tsy misy diso nefa ny an'olona ry 50 tapitrisa ny any Brezil tsy misy mingenongenona amin'ny resaka lisy-pifidianana zay firenena manao fifidianana tsy misy mingenongenona amin'ny resaka lisy-pifidianana na ny ety Afrika aza nendrareo hafa mampitabataba azy hoe tsy mitovy ny sens eo amin'ny fanaovana propaganda sasa mampiasa vola be fa tsy de maheno anao amin'ny fifidianana any Afrika hoe any amin'ny lisy-pifidianana mihitsy ny tena fopla nefa io ny tena lakle io lisy-pifidianana io fa tia Madagasikara any ny olana satria any ny tonga de fa anaovan'ny sasany ady akapitapitaka sy isan-karazany de aveo de mode zao de mipotra ny valy ny avary nefa ny anara maty efa tamin'ny 2008 mbola misoratra ao zany iny tamin'le fifidianana fana teo maty efa mitsotra riapasana ty mbola sainzala mifidy any zany ve de mety de imezan'ny olona de zany ny momba an'iny zany hoe ny vahaolana zany vahaolana tena vahaolana amin'ity fototra aretina mikiky sy mampahantra sy mampahorana gasy ty de ny fifidianana tsy maintsy aletika ao an-tsain'ny malagasy zay ny fifidianana ihany ny vahaolana amin'io fifidianana madio ekeny rehetra lisy-pifidianana impeccable ahafahan'ny olona zay mananjo ifidy no mipotra eo fa tsy lisy-pifidianana kisisika tsy mila an'izany tsony satria leo an'ity fahantrahany ity fa tsy mety amin'ny malagasy tsony zany fahantrahany zany fa tena mahamenatr'olona mihitsy eny ty zavatra miseho eto Madagasikara ty zany no mahatonga ny président Marc Ravalomanana efa nitantana amin'ny firenena ary filoha-mpanorona ny tiky Madagasikara filohan'ny RMDM tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy tsy mahita tory amin'ny fieritreretana nyty Madagasikara ty zany ray aman-dreny zany fa ny sasany any ambadika any adray vao mainka izy mahita tory satria ny anazy ny sécurité any tanàna ny atao mafy be asiany pitbull ao amin'eo na miambina tanàna akoatra ny sécurité akoatra ny olombelona asiana barbelé sy ny rehetra mafy be ny azy ny sécurité fa ny anao vahoaka malagasy ahoana mba sécurité anao amin'ny resaka mahaolona amin'ny resaka sécurité alimentaire resaka sakafo resaka ina mba manahoana ny anao ka tsy tafazao fotsiny izy ity zao ngamba ny lahatra tsisy an'izany lahatra zany tsisy an'izany olona natokana antra zany fa tokony ho tsara daholo ny fiainana raha ny eto Madagasikara tany midadasika be ty ranomasina midadasika be ty fa nareo mihitsy ny tena tsizy zany nataony namana ny an-dafy any nareo mihitsy ny tena tsizy io ve tany malalaka be io nareo manana manam-pahaizana sinsis aiza fa le sistema le fomba ny rafitra ao anatin'izany ny rafitra misy eto amin'le antsona hoe Madagasikara misatra be deabe ny tsy mety chef de région efa voalaza ao anatin'ny lalam-pandroeny fidiny ny vahoaka dikany hoe fidina zany ane de hoe mifamatotra amin'le vahoaka ongotana fotsiny zao tonga de ozy ny filoha-pirenena zamy manendry gouverneur manao asa vonjomaika de iny ny ACC de milamindama sinsisa de lasa any amin'ny ACC indray no ifatrara ny eritreritry ny olona amin'izao fotoana zao hoe be deabe ny zavatra nitrangana eto amin'ity firenena ity nefa ny ohatrany hoe misy politika mody faniny reny ny motion de censure efa mandeha mizotra tsara ry anana ry tonga de nidirany any amin'ny présidence tonga de nitsefotra de ny ACC zany ohatrany hoe mangingina fotsiny mandeha ndray ty resaka fanendrena gouverneur ty efa tsy araka ny lalam-pandrenana zany ohatrany mangingina ny eo anivo amin'ny fitsarana momba lalam-pandrenana hita taratra hoe misy fifampifangarona asana aty amin'ny exécutif aty mpanantanteraka sy ny atoko rarahana atoko ohatrany tsy hita hoe ahoana ny eo anivon'ny fitsarana momba lalam-pandrenana de nikano ny Union Européenne am'izay de tezitra de tonga de namaly hoe tsy tokony hitsabatsabaka ny any ivelany sisy ka ny any ivelany tsy hoe mitsabaka hoe ahoana fa izy manara-maso satria mbola misy vola miasa eto
mbola misy volan'ny union européenne tereo lalana be da be dia be ny financement ny vondrony européanna amin'ny resaka fotodrafitrasa eto ka ahoana izy ny tsy hiteny ianao mampiasa ny volany ka ahoana izy ny tsy hiteny ianao mbola ao anatin'ny firenena mikambana ianao nanao sini nanao engagé anao zany am'ireny sini natao amin'ny setreresam-pirenena reny noho zany ny avany velany tsy maintsy miteny fa ny erany aloha ny tena tompony raharaha zay mihitsy ny madika azy ny tena tompony raharaha dia isika malagasy isika vahoaka malagasy ny tompony raharaha ny avany velany manara-mazo izy sinsisa tsy mandry andro tsy mandry alina ho isika teo ny président Marc Ravalomanana amin'ity raharaha ty ary zay mahatonga azy hoe mampirisika foana manentana foana ndana amin'ny soratra anarana satria io ny lakle an'ny ahafahana miala amin'ity fahantrany ity iza koa tsy mandry andro tsy mandry alina ny société civile matona nao an'ireny fanambarany reny tsy mandry andro tsy mandry alina ny eo anivon'ny ray aman-dreny mpiangonana ny eo amin'nivon'ny FFKM tsy mipetrapetra-potsiny zao ny FFKM efa lasa lavitra ary zareo efa mitsangana zao zany hoe andromaso FFKM zany de ifaraparany ity volana marsa de efa misy sionana efa misy calendrier mipetraka ny azy mampiseho modely mihitsy ny FFKM hoe tena aza mitamatama zay le izy de ty zavatra rehetrarehetra miseho eto Madagasikara ty dia milana fandraisana andraikitra sy fandiniana tsara zay ho eto amin'ny miara-manonjy MBS Radio Mada tsy manery tsy asanay zany hoe manery zany ary tsisy azo terena eto fa ny mamperitreritra sy milaza ny zava-misy ano atao satria ty zavatra ty efa zava-misy eto efa manala baraka hatrany ivelany ihany raha vao miresaka ianao hoe nisy ny ondrana tsokosokona kany Mayotte misy resaka diplomasie zany efa misy resaka firenena anankiroa zany Mayotte égale la France zay ny ato de Madagasikara ato teratany malagasy miondrana tsokosoko makany Mayotte makany Frantsa zany raha tena itsinna ny resaka de nisy maty sinsisa de ahoana zany de misy zavatra hafa koa ifamatorana amin'ny any velany any raha resaka Frantsa ihany ils épargnent sinsisa misy affaire zay lasa idirana diplomasie le satria misy teratany frantsay Apollo 21 sa inona moa iny de zao ho aveto ninona ho aveto ny lehibe any Quai d'Orsay ho aveto ny lehibe any Quai d'Orsay ministère ny raha mbahiny any Frantsa any Quai d'Orsay zany dia ramatoa Catherine Colonna amin'ny faraparan'ny avrily any ny olona io zany no ho aveto Madagasikara de hoy ny fanontaniana aninona ty Madagasikara zany ny ministra ny raha mbahiny frantsay lehibe any Quai d'Orsay ramatoa Catherine Colonna aninona ty matoa izy tonga ty misy dikany eo fa tsy andehandeha fotsiny de mimpanara-baovao moa zany miteny daholo hoe io aloha zany tsy maintsy misy resaka ils épargnent io iny aloha zany de efa nangingina mihitsy de iny le resaka Apollo 21 le wawawa be iny satria misy teratany frantsay voasaringodringotra ao anatiny ao ahoana koa zany reny fa so de tsy fantatsika ihany koa fa raha vao hoe misy ty teratany frantsay any amina firenena ivelan'ny Frantsa voatotohana na voasaringodringotra amina zavatra isan-karazany de tsy maintsy manara-maso an'iny ny ao amin'ny Quai d'Orsay hitatsika zao hoe misy hoe teratany frantsay eo nisy nakakery ny tany Mali zao nisy mpanao gazety frantsay nisy nakakery ny tary sinsisa lasa ny Boko Haram de miditra tsehatra ny ministère ny rambahiny any a Frantsa de sika hoe ny aty Madagasikara koa nga misy an'izany aty Madagasikara miendrika hoe mahavoatotohana ny teratany frantsay fa miendry ny hafa ohatra tao anatin'ny 10 taona farany tompoko de efa ampolony ny teratany frantsay namony ainy teto Madagasikara vokatra ny tsy fandripahalemana vokatra ny famonon'olona tao anatin'ny 10 taona farany dia miteny am'izay na ny Frantsa hoe ohatra ny tena hafahafa mihitsy anie zany any Madagasikara zany ny mpitondra eto amintsika rehefa mikabary any ivelany any de hoe mitongava any Madagasikara mampiasa ny volanareo fizahatany sinsisa nefa ny tena zava-misy aty mampitahotra sy mampandositra
zao ny tenen'ny mpanao gazety frantsay mihitsy za tsy teny hoe mpanao gazety vahiny fa frantsay momba ny tia tsy fandripahalemana eto Madagasikara ty. L'île Madagasikara io zany a, l'île est une destination dangereuse. Zany miparitaka any an-dafy any kiza ny akaty satria ho atao anatin'ny 10 taona de efa ampolony ny teratany frantsay no maty taty Madagasikara, avoakany olona amin'ny fandarana manokana any velana any ohatran'le focus en France 24 teo nampiseho an'le any le tsy fampinany sakafo sy ny any reny. La sécurité est très dégradée à Madagascar. Inona koa l'impunité qui règne sur l'île de Madagascar. Tsy maty manota. Tsy maty manota ny dikan'izany. Il n'y a pas véritablement de volonté politique au judiciaire. Zany ny teny avoakan'ny any frantsany momba ny aty zany. De hoe efa ampolony ireo teratany frantsay maty taty Madagasikara tao anatin'ny 10 taona farany dia manahirana ny frantsay zany rehetrarehetra zany. Maro moa efa betsaka ny nalaza tamin'izany ny hoe ny teratany frantsay maty nisy zany hoe Magali, Romain, iza ihany koa misy Johanna, Gérald, frantsay daholo zany maty taty Madagasikara. De hoe ahoana ny ankety sy ny sisa de mampitabataba ny fianakaviany re olony reny any Frantsa hoe tena enjana be le any a Madagasikara. Zay zany ny tsaro mariana namana fanirira zafy manantany momba an'iny ny amin'ny hoe raha ho avy eto ny ministra ny raharaham-bahiny frantsay lehibe any Quai d'Orsay Ramatoa Catherine Colonna amin'ny faraparan'ny volana avrily. Inona ny dikan'izany? Misy dikany be zany ho an'ny zareo frantsay fa ny amintsika eto Madagasikara mba ahoana manoloana nyty zavatra efa be dia be tsy voafety. Feny ny fiainan'ny malagasy ara tsy voafety. Vao maika mo ahoana ny ifehezana ny any amin'ny famatorana amin'ny any ivelany. Diplomasia antsika aloha zany tena mbola reraka aloha hatreto raha itsina ny resaka. Ndao ndray namana faniry. Eny ary de zava-dehibe zay ny resahan-drena zay. Mino arina fa mbola azo resahana ihany raha pitso ny fahatongavan'ny ministra ny raharaham-bahiny frantsay eto Madagasikara iny. Tsy betsaka ny zavatra nytanina fa zavatra rongeza be rehefa manakaiky maka ny fifidianana zany zao de itodian'ny sain'ny firenena matanjaka Madagasikara. Fantanina petraka fotsiny de zao hoe naninona Emmanuel Macron tamin'ny herinandro tonga tany amin'ny Afrique centrale. Fa naninona tsy nakaty amintsika tsy ao anatin'ny hazandahany mihitsy Madagasikara zany. Ministra ny raharaham-bahiny mody alefa ny ministra ny raharaham-bahiny ande. Ary tsika anatin'ilay adevitra be momba ny Ilze Parsa, adevitra momba n'le Apollo 21, adevitra ihany koa ho an'ny fifidianana ho avy eo. Zay indrindra. Satria azadinoitsika fa ny frantsay no tompon'ny teny farany fanapahana na eo nivon'ny Nations Unies na eny vondrona Européenne raha mikasika Madagasikara. Aza manontany ny antony sy ny dikany fa zay ny fitsinjaran'ny firenena vaventy zany de mba tanterina amintsika le izy zany. Ka misy dikany daholo zao zavatra rehetrarehetra zao fa tsy mandehandeha ho azy fa mbola ho resahana isiriny. Androany zany tsika avant-goût kely fotsiny iny fa mbola resaka lavitra be tsika momba an'izay fa ny amaranantsika azy fotsiny kama de ohatrohatran'izao rina ny amin'ny hoe isika zany hiezaka zany amin'ny miara-manonja amin'izay zany hampatsiahy zany ireo fitaka be vava nataon'izao fitondrana zao ho an'ny vahoaka malagasy indrindrandrindra tamin'ny taona 2024 de hitondra sombony fitaka be vava anankiroa zany tsika. Satria moa zany fitondram-panjakana ny toliary ihany miezaka mafy mihitsy mambabo ny fon'ny olona ny toliary amin'izao fotoana zao de mba hitondra an'izay tsika hoe ohatran'izao nampanantenain'le olona tany toliary de atombotsika aloha tamin'ny resaka coton de Tuléar le izy. Zay ngamba faly ny anomboantsika an'izy. Atombotsika am'la resaka coton de Tuléar le izy de ohatran'izao ny fomba nyresahan'le kandidata amin'ny fotoanandro resaka coton de Tuléar fa hafa mihitsy le coton de Tuléar manko raha ny tena dikany fa ohatran'izao ny fomba nyresahany azy de alefatsika ray aloha ty alefatsika ty de hitatsika le izy ay mbola mandama vetivety kely fotsiny faly fa tsika zany hiezaka ny andefa
nanahoana ny tary amin'ny faritra zao, nanahoana ny distrika zao, inona ny tenen'le olona ty tary, de inona ny tenen'le olona ty tary, de manahoana izy am'izao fotoana zao, satria tonga am'le fotoana hitsarana mankotsika rina. Le vahoaka no hitsara de mila ampahafantarina vahoaka hoe zao ne re olona ny tenen'ny tany aminareo tamin'ny fotoana ohatran'izao hoe de zao ny teneniny ankehitriny. De reny rehetrarehetra eny tsy maintsy resahantsika reny fa aleo aloha le ray ara ny alefa faly a, tsy coton de tuléar ara fa zao ny fomba fijerin'le olona teo any resaka jirama hoe nampananteny izy tany toliary fa tena hitarika jiro tena goavambe mihitsy ho an'ny toliary de mba midina ny vidin-jiro mahazo jiro tsara mivoaka ny toliary de hoe notsika tsara. Inona ny resahan'le Ramsey tamin'ny 2018 momba ny jiro de mijery tsara koa tsika izy adolo na nodidina an'le Ramsey ndao ara. Zao ny zavatra mitranga voalaza foana fa Madagasikara ny anisan'ny firenena farany manitra indrindra aty an-tany. De ozy izao hoe tsy ekeko zany fa tsy maintsy atao Madagasikara mba anisan'ny firenena mandroso indrindra aty Afrika. Marina sa tsy marina? Ny zavatra misy ny antony tsy sin'ny orinasa eto Tuléar de tsotra. Ny vidin'ny herinaratra dia anisan'ny lafo indrindra maneraka ny Madagasikara fa maneraka ny aty Afrika ny eto Tuléar ny lafo indrindra ny jiro toko lasy toko vavy. Anamboatra centrale farak'izay lehibe indrindra tsika aty amin'ny faritra atsimo efa vita ny etudan'izany ataotsika ao Asakoa de mitondra ny fila makaty Tuléar de iena farafakeliny 5 isanjato ny vidin'ny jiro eto Tuléar toko lasy toko vavy. Iny ara zany zao le izy de tonga ara verina le jiro any Toliara ny ena ve vidin'le jiro voatarika ve le any Asakoa de misy fila lava be efa nresahantsika teo manko zany fitaka be vava mihitsy reny. Inona zavatra zarainy any Toliara? Kit solaire ny zarainy any Toliara sady mandefa sary andray faly eo. Kit solaire nge zarainy any Toliara e. Nampanantena jiro be mihitsy izy ho taritana de ena le vidin'le jiro maneraka Madagasikara sy maneraka any Afrika. Lafo indrindra ny jiron'ny Toliara maneraka Madagasikara sy Afrika. De aiza le izy am'izao fotoana zao? Kit solaire ny zarain'le olona. Jiro be stomma avy any Asakoa nafarana ny eritreretina ho afarana an'le Toliara zavatra fa nentina kit solaire. Zany ny zava-misy am'izao fotoana zao. Raha iny faharoa vonona ve le coton de Tuléar? Zay ihany koa zany zavatra anankiray raha tsy vonona androany tsy mampaninona le izy ataontsika manaraka andray. Fa ho an'ny vahoaka ny Toliara reny zavatra nampanantenainy. Efa vonona ny mpiara-miasa, vonona ny rehetrarehetra efa vita ny etude ozy izy le Ramsey. Nga tsika nahita an'izany rina. Tsy isika no niteny an'izany ke, tsy président Marc Ravalomanana na olona hafa no niteny an'izany fa izy no niteny. Azo le fahefana. Izy ny tsy memenina délestage any Toliara. Firy isan'andro no ora isiny délestage any Toliara. Velantsika eo indrina raha tsy vonina izy faly tsy mampaninona alefantsika rapitso fa ndaovakitsika ara aloha ny afatra maranantsika azy. Manakory tompoko tena makarary fo izy le miain'le vavao aty tsary manana télé anay fa de miaino anareo amin'ny radio Mahereza aby re raha olona anay aty Amboronomby Antsirabe. Eny are misy teny frantsay ozy izy adika ihany rina sy faniry misaotra betsaka. Izahay efa nisoratra anarana tany amin'ny fokontany efa nahazo lay sosony fa tsy mbola nahazo karaha-pifidianana fokontany Akado Maroa Tanakatatra. Eny ary mandeha ambara tonga dolo fa zava-dehibe efa misoratra anarantsika fa iny nge mbola andeha any amin'ny fokontany iny ho avy le liste maire de mbola verifientsika iny zany. Arabaina itsika ozy izy amema rehetra mirary soanareo na de zao aza mahazo ny firenentsika Madame Lalao Ambatondrazaka de miaraba Madame Lalao Ambatondrazaka zany tsika. Bonjour miara-manonja izao de tsy misaraka amin'ny président Ravalomanana fa
namoizako ny vadiko tamin'ny taona roso roa arivo voatifitra tany Anosobe sy nahazoko takaitra nametraka any Andriamatoa Jacques Sela teny Mazoarivo team foana isika 3e arrondissement no manoratra de makasitraka de mirary fakahirezana mandrakariva satria tolona daholo zany rehetrarehetra izany. Bonjour même mba nanatona fokotany 60 hectares sud hijery ny anarako aho listre ny fifidianana de hoe mbola tsy naveriny seny ao amin'ny fokotany listre Richard 67 hectares ie raha efa soratra anarana aloha ianao zany farany teo tam'ty refonte ty zany de miandry an'le famerenana aniny any amin'ny fokotany de azotsika verifiena zay le niteneko hoe mbola verifiena iny fa ho an'le tsy soratra anarana satria tsy mitovy le lista teo aloha sy ty lista vaovao ty hoa de asaivo misoratra anarana tairiko izy raha Richard 67 hectares mba hanoratra ny anarana zany raha misy fantatrao miaraba ny miara-manonja mitovy am'izay nahazo anao zay koa faniry no mahazo anay fa fahamboditsiry dinganiny zahay maherezantsika de makany amin'ny fokotantsika makany amin'ny fokotantsika fa aza manay kisitra mihitsiny de anaovana kokokoa zany madame Miora ery talata matery anisan'ny mpanetsiketsika ny tanora tiako Madagasikara madame Miora de kokoa anao manokana zany de alefa atsika am'izay ohatran'izao koa nge le fampanantenany tany Toliara fa aza matorotoro vahoaka ny Toliara ndandray tia fitaka be vava faro jerenareo tsara na ny ivelany azy misy mividy an'ireny alika kely reny de hoe coton de Tuléar marina sa tsy marina maneran-tany tsisy zay tsy mahafantatra an'izany chien coton de Tuléar zany misy fanaovana coton eto Tuléar ampitombotsika ny velaran-tany ambolena coton ary anao usine fanaovana fil azo avy amin'ny coton de Tuléar zay tsika reny amondrana makany ivelany topoklasy topokavy de indray zao resaka coton de Tuléar zany le izy koa no mifangarongaro le alika kely izy de anao usine sisisa de mpanondrana tsitsika aiza le izy mameriny tsika io mampatsiahy aiza le izy orinasa nge nampanantenaina koa tany Tuléar satria tsy misy orinasa mitsangana ny Tuléar fa ratsy ny jiro lafo ny jiro hatram'izao tsisy jiro voatarika avy any Sakoa makao Tuléar tsy nitsangana le usine fa inona misy any Tuléar efa nalefa n'le fandarana focus ny France 24 teo le izy any amin'ny Grand Sud any sécheresse ozy izy nandritry ny roa taona mihoatra akory ny ary mipamma miasa mafy any am'izao fotoana zao tsy mihinan-kanina tsy mihinan-tsakafo le olona mitsoka an'le toerana ary miala ny Tuléar makaty avaratra makaty andrefana makany Antsinanana zany zava-misy eto Madagasikara tsy ho voafitaka an'izany tsony vaoaka ny Tuléar fa alefatsika le izy de nareo anako Tuléar mba telefoneo Roziany amindroziany mba hampafantaro andrareo zava-misy mba tsy ho voasarika tsony amin'ny vary ray sotro be na amin'ny vary ray vilia fa mbola isaina tsara ny hoe nampandroso ny firenenay sy ny taranakay sy ny tanànanay ve ty olony ty zay fotsiny aloha zava-dehibe zay mampisokatra amin'ny masonrehetra rinarabe manantsara eny ary marana ny fandarana arytsika amin'ity indray mitoraka ty verina fa dia nandray zay azo raisina isika mampitomby ihany koa ny fomba fijery sy ny resaka fomba famakavakana ny raharaha-pirenena manoloana an'izao tao-pifidianana izao namana faniry mbola misy ambarakely ty fotsiny so de taraiky fa kokoa faniry sirina ozy izy ny aty Ambotavo Itaosy ihany koa miainanareo foana miandro sokatokana fotsiny aty de Itaosy lasa zay zany natao teo de misaotra betsaka fa tsy maintsy mba nyvakina kosa fa aizany de tsy ho vakina Itaosy de kokoa anareo any Itaosy dahoarareny eny ary tena nakatonatsika azy nisy namana nanamarika teo hoe indraindray misy teny frantsay ny anelanelany any maadikao kely amin'ny teny malagasy any adikatsika amin'ny teny malagasy foana le izy eny ampanidinana eny fa mety tsika ngam mety tsy de naraka loatra fa le farany teo zany de nisy fezateny ray roa telo efatra izay no teneniny ny mpanao gazety frantsay miresaka ny fahitany any Madagasikara dia tenenitsika le izy de avy eo adikatsika l'île na i Madagasikara io zany l'île est une destination dangereuse
zany hoe Madagasikara ozy dia toerana izay mampatahotra raha avy aty amin'ny Frantsy ianao zany ho an'ny Madagasikara, destination makany Madagasikara de mieritrereta de melo fa mampatahotra any. La sécurité est très dégradée à Madagascar. Ny resaka fandriampahalemana ozy de tena mitotongana tsy misy toy zany ao à Madagascar ao. L'impunité qui règne sur l'île de Madagascar. Ny tsy maty manota de mahazo vahana sy mahazo toerana lehibe ao amin'ny nosy antsoina hoe Madagascar. Il n'y a pas véritablement de volonté politique ou judiciaire. Tsy tena ahitana ny tena hoe finiavana eo amin'ny tontolo politika sy amin'ny tontolo mpitsarana ny any Madagasikara. Zay le izy reo zany no niteneniny mpanao gazety frantsay raha miresaka izy momba ny Madagasikara. Zany ny fahitan'ny olona ny ety amintsika any velany any, de anjarantsika no misaintsaina tsara sy manapa-kevitra rehefa ho tonga ilay fotoana lehibe amadiana ny tsy mety mba ho lasa ho mety eto amin'ity fireneny ity, samy miandro fifidianana ny rehetra. Kanefa kosa mialoha an'izay de mandray andraikitra misoratra anarana any amin'ny lisy-pifidianana mandana mankany amin'ny fokotany fa aza miraikiraiky satria mandeha de mandeha tompoko ny fotoana kely sisa de ho tapitra sady amin'ny volana marsa vetivety kely zay 2 Mai 2024 izay vetivety kely zay noho zany aza misy mitamatama. Tompo lasa tompo avy tapitra amin'ny fandarantsika, samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.